manano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fandarana miara manonja amin'ity zoma ity faly mitsidika ny tokatrantsika kiraikiraiky ho an'ny eto andrenivohitra sy ny manodidina ho an'ny any amin'ny faritra 20 mandrafitra ny Madagasikara ary tsy adino ihany koa atsika jiaby namagna ndraiky havana any ivelany Madagasikara izay manaraka ihany koa ny fandarana miara manonja amin'ity ny any ity. Tsara ny mampatia fa azontsika arahana ao amin'ny pejiny MBS sy ny pejiny AZ Radio ao amin'ny YouTube ndraiky ao amin'ny Facebook moa ny fandaharagna ary misy ihany koa ny famerenana an'izany ho an'ny eto amin'ny onjam-peo telo dia ny Radio MBS, ny Radio Mada ary ny AZ Radio. Mikaiky atsika jiaby araka izany anaraka ny fandaharagna hatramin'ny farany. Efa eto ihany koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre anokatra izany famakafakana izany ho amintsika miarabanao solombavam-bahoaka anao ny sehatra. Miaraba atsika rehetra manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'ity maraina ity ary akasitrahana tanteraka ianareo rehetra izay manaraka ny fandarantsika amin'izao maraina izao. Amin'ny maraina ity dia misy ny fampitam-baovao izay tsara ny afantarantsika azy dia omenanareo ato anatin'ity fandarana ty ny mikasika an'izany. Ny zavatra anankiray izay mahafinaritra zany ao anatin'ilay izy dia ny hafanam-potsika rehetra. Makasitraka mihitsy amin'ny hafanam-potsika rehetra hoe ahoana ny fitohizan'ny tolona izay ataontsika dia efa natsidiky ny fikambanana RMDM ny mikasika an'izay raha ohatra ka tsikaritra tamin'ny alalan'ny valandresaka izay nataon'izy ireo ampampalala vaovao. RMDM zany rehefa nahita ny zavatra rehetra nitranga ny asabotsy lasa teo miaraka amin'ireo vondrona politika samihafa izay mifandray ny panorama sy ny sisa izay miaraka amin'ny RMDM dia nametraka fa tsy anjara ndraikitry ny solombavam-bahoaka samirery ny zavatra misy eto amin'ny firenena ka ny tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka ihany no tokony ho fantatry ny sambatan'olona zany. Fa nametraka ny RMDM sy ireo vondrona politika samihafa na ny panorama zany na ny rata zany ny SVM ny MFM sy ny sisa dia nametraka hoe izy ity dia tolona iarahany maro anisa satria mianjady maro anisa na dia tsy ny solombavam-bahoaka aza ny zavatra rehetra izay mitranga eto amin'ny firenena indrindra ireny zavatra hita sy tsapatsika nandritra ny tontolo andro ny asabotsy izay sika anaovan'ny solombavam-bahoaka tatitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo izay nifidy azy ireo. Noho izany dia niova ho tolo ny vahoaka malagasy zany le izy ary dia karazana hery anankiray hiatrihana nyzany hoe hisiny ny fanovana eto amin'ny firenena. Fanovana eo amin'ny fotom-pisainana, fanovana eo amin'ny fomba fiasa, fanovana eo amin'ny fomba fanaovana politika. Zay zany ny tanjona ao anatin'ilay izy ka dia niantson'izy ireo zany fiarahamentany rehetra manoloana n'izany jadona izay tady hipetraka eto amin'ny firenena zany satria efa ela ny vahoaka malagasy niady tamin'izany jadona zany ary nisy ainana fohy be da be ny adina tamin'ny jadona nomboka tany amin'ny 770 mandraka ankehitriny ve afabela mihitsy ty vahoaka malagasy ty fa dia hisy mpitondra sy raham-panjakana hanao jadona foana na raham-pitantanana manao jadona foana eto amin'ny firenena. Noho izany indrindra dia nisy ny fiarahamentany mpanohitra zany nangataka nanao taratasy fangatahana eny anivon'ny préfecture ny polisy n'Antananarivo fa ifampitafa amin'ny vahoaka n'Antananarivo amin'ny sabotsy ho avy zao no izay zava-nitranga rehetra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ahitantsika fa miamikorosofahana ny fiainan'ny firenena ary miverin-dalana ny demokrasia eto Madagasikara. Dia nametraka an'izay ataontsika hoe fangatahana eny anivon'ny préfecture ny polisy ahafahana mampiasa ny kanjana bojatovo ho faneho-kevitra satria ny demokrasia dia faneho-kevitra tafiditra ao anatiny ary dia zay no nangatahana lalana mazava eny anivon'ny préfecture ny polisy n'Antananarivo nataony eo anivon'ny RFDM zany sy ireo mivondrona ao anatin'ny fanoherana an'izao fitondram-panjakana zao na entité hafa ihany koa zany miaraka amin'izay dia miombon-kevitra amin'izay fangatahana zay hoe hampiasa ny kanjana bojatovo makianja ny demokrasia azy. Dia ny fotoana ifanomezana amin'izay dia ny asabotsy ho avy zao zany no nangatahan'izy ireo an'izay fotoana afahana manao an'izay antsona ny vahoaka n'Antananarivo sy manodidin'izay. Etsekilan'izany dia misy ihany koa ny fanindran-dalana tamin'io ny taratasy fampahafantarana
nataony ny solomamboaka Antananarivo toy nylay efa natao tamin'ny herinandro lasa zany dia nametraka taratasy eny amin'ny ivon'ny préfecture polisy ary tsy natao hoe herinandro ndray ny fepotona mena préfecture polisy am'izay fampafatarana zay fa napetraka androany ho an'ny sabotsy heriny mihitsy zany ny fotoana ifanomezan'ny solomamboaka enina menada solomamboaka Antananarivo renivohitra amin'ny vahoaka Antananarivo saingy ny masamy hafa azy amin'ilay ny RMDM kosa ny RMDM nangataka Nambohijatovo fa ny solomamboaka ny Madagasikara vita atao anatin'ny boriboritany enina tato amin'ny tanàna Antananarivo kosa dia nampafantatra ny préfecture polisy fa ho arahanay ary le teny nataony préfecture polisy hoe omena anareo somandrakizay dia nametraka fa hoena somandrakizay ny solomamboaka enina ato anatin'ny boriboritany enina ato amin'ny tanàna Antananarivo satria izay fitenenana zay no natao tamin'ilay fangatahana nataony tsy hoe fangatahana zany fampafatarana nataony solomamboaka ny Antananarivo teo aloha hoe zahay dia anao fa tatitra ho an'ny voaka Antananarivo amin'ny asabotsy ny antson'ny sabotsy lasa teo zany de 420 ora melohan'izay no niteny préfecture ny polisy Antananarivo hoe omena anareo ary somandrakizay de rehefa nifampidinika ny samy solomamboaka zany de hoe andao ary ampahafantaritsika mialoha be mihitsy ny préfecture polisy fa ho akanesantsika eny le somandrakizay zay nomeny zareo tamin'ny vampotony mba tsy tenena ndray ka nomena anareo somandrakizay ka nanino nareo narakeny de ozy le solomamboaka ity tsy 420 ora tsony ty fa herinandro mahery no itenenana aminareo ary fa idiranay le somandrakizay izay napetraka reo fa somandrakizay dia 70 hektara amena malalaka mihitsy nareo ao anatin'izay dia narahan'ilay solomamboaka aty amin'ny fanoherana zany zay tenin'ny préfecture de police zay sy teniny teo anivo fitondram-panjakana any rajoelona mihitsy ma zay hoe mena 70 hektara nareo ka nina ranakeny saingy ny olana tamin'ny fotoana iny te izay tsika hoe 420 ora le fotoana ny mena fa ity zany nampahafantarina mialoha mihitsy le préfecture police Antananarivo fa hoeny somandrakizay amin'ny sabotsy heriny tsy sabotsy zao fa manjary mifanitsaka amin'le any RMDM fa amin'ny sabotsy heriny no anao tatitra reo solomamboaka enina ato anatin'ny tanàna Antananarivo tsisy fanometsy indray ao anaty zay kanareo anelingelina kanareo anao an'izao kanareo itsy fa napetraka solomamboaka hoe kely ary io ndao ary fa nareo moa miteny hoe tsy feninay zany somandrakizay zany de aloha ary fa idiranay le somandrakizay amin'ny sabotsy heriny zany fa 17 ny volana febroary dia hoeny amin'ny kanja somandrakizay no anao tatitra ny solomamboaka eniny ny tanàna Antananarivo izy enina menada amin'io sabotsy fa 17 ny volana febroary io eto zany tsika maetraka hoe ny avy ety amin'ny fanoherana dia miezaka manaraka an'izay atao hoe fitsipika zay amin'ny tokony sy ny zavatra ara-dalàna ao anatin'ny fanaovana an'ilay politika zany ary miezaka ny tsy fanohitrevitra amin'ny resaka mety fandrebirebenana famendry fendrona fa rehefa hoe somandrakizay zany nihitrikitry amin'ny fanjakana fa io ary omena anareo eny anivon'ny fanoherana de ozy izy solomamboaka eniny tanàna Antananarivo hoe tsy mampanina anay fidiranay ary le somandrakizay tatitra vita ny anay ny tanjony zany hoe tsy mitady rano ritra fa ny malazo averiko tsara ny solomamboaka eniny tanàna Antananarivo zany de tsy mitady rano ritra fa ny malazo zay ny azy tatitra vita zany ny azy ny tanjony satria be zavatra tokony fantatry ny vahoaka Antananarivo zay mifidy azy reo ary zay ny azy ny tanjony hoe ny anay anatin'ity zavatra ty de apetrakay izay de manao hetsika ampilaminana ka raha ohatra ka ty sotasota lay solomamboaka Antananarivo renivohitra de ny vazisitra anao eo amin'ny 13 May fa ozy izy zareo hoe aloha fa rahatsika mihitsy le teny le somandrakizay hoeny somandrakizay de hitatsika eo indray le fitondram-panjakana raha mbola ho maramara ndray ao anatin'izay hoe nareo aneny namoaka an'izany hevitra somandrakizay zany fa tsy nafantatra an'izany taty amin'ny fanoherany fa ianareo ny namoaka an'izany fa tsy maninona fa idirany aty amin'ny fanoherana ny eny amin'ny somandrakizay ahafahana manao an'izay tatitra ho an'ny vahoaka Antananarivo zay zany ny zavatra ilainy ny aty amin'ny fanoherana de ny hoe ezahantsika atombona sy apetraka eto ny Repoblika Madagasikara zany hoe fahalalany fanehoan-kevitra zany izany demokrasia zany ary apetraka tsika ho modely zany hoe opposition intelligente zany hoe tsy mila migidragidra ary tsy mila manao barofo tsy mitady herisetra fa kosa mitady fandresen-dahatra avy amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra satria ny olona manan-kevitra de manana ny argument rehetra entina
ifampiresahana amin'ny vahoaka atonga amin'ny vahoaka fantatra manavaka ny ratsy sy ny tsara eto amin'izao tontolo zao ary indrindra fa eto amin'ity tanyma repoblika Madagasikara ty mila fantatry ny vahoaka zany reto ny zavatra atao hoe mety reto ny atao hoe tsy mety raha iresaka toekarena tsika de mila fantatry ny vahoaka izao ny atao hoe toekarena misy zavatra ho resahako kely rehefa aveo mikasika ny toekarena satria ndray ariany fitondrana ndray na azo 400 millions de dollars avy amin'ny banque resam-pirenena zareo ho azavaiko aminareo hoe inona lay famatsim-bola de ohatry ny ahoana ny fipetrany satria lasa resahana be le izy manko le taremarka le 400 millions no resahany fa tsy hoe ohatry ny ahoana fampiasana azy 2021 trany amin'ny 2027 inge zany fito taona zany ianao ikirakirana zany ao anatin'ny fito taona sehatra safolo no vatsiana an'izay 400 millions de dollars zay de omeko anareo fanazavana rehefa aveo eto zany dia mazava ny eritreritry ny tia amin'ny fanoherana hoe ny fanoherana de tsy mila kisa ny fanoherana de tsy mila vaniny fa rehefa tsy nekenareo ny anaovana ny tatitra teo amin'ny 13 May dia anao tatitra eny so mandrakizay nisy lombam-boaka etsikilany kosa nefa ny fangatahana zay ataony RMDM sy ny aveo nivo fanoherana dia fampahafantarana ny voaka n'Antananarivo sy ny manodidina zay zany ny tininy aty amin'ny fivondronam-be ny fanoherana ambara ary masaha misidra vahoaka ary zay satria moa tsy mitovy ny fomba fiasa eo amin'ny atao hoe entité politique sy ny solombam-boaka araka mifaritana lalam-pandroena ny solombam-boaka dia zavatra takiny lalam-pandroena fanaovana tatitra dia mampahafantatra ny ataony fa ny aty amin'ny fanoherana kosa ny entité politique zany de tsy maintsy mangataka izy dia zay na tonga ny taratasina lefa eny anivon'ny préfecture ny polisy n'Antananarivo hoe mangataka ny aty amin'ny antoko-panohitra ny ampiasana ny kanjana bojatovo amin'ny sabotsy avy zao ahafahana fampitafa sy miresaka amin'ny vahoaka n'Antananarivo ny antony dia matsapa ry zareo fa manana didiko izy eto amin'ny firenena ary tsy tokony hanao tompotrano miono an'ilay vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy eto amintsika zay zavatra zay zany no tsara ampahafantarina atsika ihany zany zay mpanaraka ny fandarana Miara Manonja hoe misy an'izay zavatra zay ho atao amin'ity farany herinandro ity zany ivondrona ny eo anivon'ny fanoherana rehetra no mivondrona ao anatin'izany io moa toy ny fangatahana rehetra de miandry ny valiny avy any amin'ny préfecture de police n'Antananarivo iny fa ny fampahafantarana zay natao solombam-boaka kosa tompoko de tsy miandry valiny avy any amin'ny préfecture de police iny fa mampahafantatra izy hoe zahay dia anao tatitra ny tanànany le toerana eo amin'ny somandrakizay dia efa ny teo anivon'ny préfecture de police n'Antananarivo no nyteny azy sy nanambara azy hoe eno menanareo dika zany mamantatra zany ny aty amin'ny manao anticipation ny aty amin'ny solombam-boaka hoe karaha toerana efa nomenareo tamin'iny tsy ho problème tsony zany ho amin'ny manaraka ny ampiasana an'izany somandrakizay zany sady io koa dia défi eo apetraka amin'ny fitondram-panjakana satria matetika dia mandrefy ny fitondram-panjakana mandrefy ny fanoherana mandrefy ny solombam-boaka indrindrandrindra ary zay zavatra zay dia natonga ana androany raha ohatra ka nijery ny publication zay nataoko nareo dia somary nanapotra tao anatin'ny tambajotserasera zany amin'ny compte Facebook namoaka ny mikasika n'lay ataontsika hoe déclaration satria io zavatra io dia aloha tsara ihany ny amerenatsika zany sy ampahafantarantsika ny praitanindrazana fa ny fomba fitantanana firenena nge ka tsy hoe mandeha ho azy io ohatra ny mitondra roplanina mitondra roplanina tsy ohatra manosika borety akory ka hoe raisinao sofon'le borety de atosy koa de zay anositosehanao azy tsy ohatra zay io fa ny mitondra roplanina de misy pitsopitsony maro samihafa zay takiny mila mamantatra ny fitsokan'ny rivotra ianao mila mamantatra ny pression rehetrarehetra ianao mila mamantatra ny vesatra hoentin'ny entana ianao mila mamantatra ny abetsaky ny solika zay hoentin'ny fiaramanidiny io atongavana any am'le toerana ianao mila mamantatra ny ataontsika hoe ny alaviran-talana miala aveo am'le toerana andehananao izy sy ny andehanana makany betsaka zany mipitsipitsiny mila fantarina fa tsy hoe mila mahay manamory fotsiny de mahay mitondra n'io fiaramanidiny io fa betsaka ny zavatra tsy maintsy fantarinao vao miaingy fiaramanidiny io mila mahazo atao tantaratasy afahanao miaingy ianao vao miaingy fiaramanidiny io zany rehetrarehetra zany mitambatra no mampiaingy ny fiaramanidiny nakaraha fiaramanidiny io tsy miaingy raha tsy misy ny olona mpikarakara anazy sisisisisy zany hoe ohatra zay ny mitondra firenena tsy hoe mitondra firenena de hoe misy borety io de raisiko ny borety de atosiko tsy mitovy mitondra borety ny mitondra fiaramanidina de ohatra zay koa ny mitondra firenena tsy mandeha anjambany fa hoany satria efa nisy mpitondra maro be teo alohanao nitondra ary nanao sinika raha ny zavatra maro samihafa
misy ny atao hoe ratification ary be da be ny karazana sartana zavatra rehetrarehetra ny fanarahany zao tontolo zao no sy niavon'ny Madagasikara ary Madagasikara dia mpikambana anatina fikambanana maro manerana zao tontolo zao tsika zao dia isany mpikambana anatin'ny SADC zany fikambanantsika ao anatin'ny SADC zany dia mahatonga antsika tsy afaka miala ao anatin'ny fivondronam-peno ireo firenena mivondro ao anatin'ny SADC karaha misy zavatra mitrangy eto amin'ny firenentsika dia manana ny teny ho teneniny sy teny ambarany ny mpikambana ao anatin'ny SADC itsika dia mpikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina karaha sanatria misy zavatra mitrangy eto amin'ny firenentsika dia manana ambara mikasika atsika ny vondrona afrikanina itsika dia mpikambana ao anatin'ny ONU dia manana ambara mikasika amintsika ny ONU rehefa misy ny zavatra rehetrarehetra itsika dia mpindram-bola amin'ireo banky sy ireo tahirim-bola izay isan'ny mahazatra sy goavana dia ny banky resam-pirenena sy ny tahirim-bola resam-pirenena noho izany a manapaka ny momba atsika ireo ary be da be ny ataontsika hoe fepetra takin'ireo mba hahafahantsika migoka sy misitraka n'izany volam-pindrama zany be da be ny zavatra takin'ireo amintsika mahatonga atsika ho mpikambana feno ao anatin'ireny fikambanana mijoro samihafa reny zay nidirany Madagasikara tsy ny mpitondra am'izao fotoana zao no napiditra atsika tao anatin'izany fefa mpitondra tany aloha tany napiditra Madagasikara tam'izany fa manaradavahana ny eterena ary tsy afaka miala am'izany fa ny mampalahelo dia ity ireny zavatra reny misy zavatra raketiny misy boky raketiny misy fepetra raketiny fa tsy mamaky ny mpitondra eto amintsika ary tsy vakin'izy ireo zany ary zay na tonga nanamerina izy nampatsiahany mpitondra fanjakana fa misy ny déclaration universelle des droits de l'homme zany hoe mamaritra ny atao hoe zo anana ny olona anankiray ny olona anankiray dia manana zo hanana fahafahana eo amin'ny firehana zany hoe tsy hoterenao izy hitovy firehana aminao raha ianao mamparana TGV na IRD ny zatsika dia tsy voatery hitovy firehana aminao ny olona rehetrarehetra na mpiasa mpanjakana ary izy dia tsy hoterenao tsy maintsy hitovy hevitra aminao ao anatin'izany a ny fahafahany miteny sy manambara ny heviny liberté d'expression ary ao anatin'izany ihany koa ny ataontsika hoe ny tsy tokony hampiayan'ireo olom-pirenen'ireo na ny olona rehetra zay manana zo hampiasa n'izany zo ananan'izany ka hiteny ankalalahana ny heviny ary ao anatin'izany a dia misy fepetra apetraka izay ataontsika hoe déclaration universelle des droits de l'homme zay izay ao amin'ny andininy fasivambe folo no mamaritra n'ireo zo fototra rehetrarehetra izay dradradradratsika am'izao fotoana zao hoe voahitsakitsaky ty mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ty dia tsy gagitsika moa raha ohatra ka manao an'izay le mpitondra fanjakana tsy gagitsika raha manitsakitsaka n'izany zo fototra zany ny mpitondra fanjakana hoe mila ampatsihivina azy fa misy zany déclaration universelle des droits de l'homme zany satria raha ny olona mety hoe miara-miasa amin'ny akaiky mety tsy hiteny azy an'izany fomba hoana moa ny mety hitenena ny gouverneur Antananarivo ery raha somary ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe misy nge zany déclaration universelle des droits de l'homme zany eo amin'ny andininy fasivambe folo dia mamaritra ny zo fototra ananan'ny olona tsiraray anana fahalalahana eo mifaneho-kevitry sy eo amin'ny firehany tsy hiteny an'izany izy raha resaka rallye dia mety hiteny hoe président ny atao hoe rallye dia ohatra zao ary misy parcours ohatra zao izy dia preuve spéciale ohatra zao izy dia ty ohatra zao izy dia atsy raha rallye mety havanana izy anazava an'izany fa raha zany resaka tenentsika zany a mety tsy asan'ny sainy zany ary tsy anazava an'izany ary tsy hanorevitra n'le mpitondra izy hoe itsika eny tokony manaja n'izany déclaration universelle des droits de l'homme zany monsieur le président zay zavatra zay ny ataontsika hoe olana ao anatin'io satria rehefa eninao misy miteny sy midradradratra miaro an'le fanjakana dia ireo olo ireo ny eninao miteny dia osytsika hoe zany zavatra teneninareo zany zany zavatra mitrangy zany reny zavatra nipoitra tamin'ny sabotsy teo reny dia manitsakitsaka an'izany zo fototra zay farita n'izany déclaration universelle zany ejana nge zany déclaration universelle zany ny firenena mikambana angeny nandany an'izany tao anatin'ny fivoriam-be nataony tany amin'ny 1948 efa ely zany fa tsy mbola tsy teraka akory ny mpitondra am'izao fotoana zao nefa laniny zany zavatra zany ary tsika malagasy dia nakasitraka an'izany ary tsy nitsipaka an'izany satria raha nitsipaka an'izany tsika dia tsy isany nanosony fa itsika dia nanaraka tsara n'izany zavatra zany a ohatra n'ireo firenena rehetra mandroso am'izao fotoana zao dia isa nanaraka an'izany koa Madagasikara ka zay ny tiatsika ampatsihivina ao anatin'le izy hoe ny olana eto amin'ity firenentsika ity dia be da be ny zavatra tsy voaja amin'ny atao hoe pitsopitsony amin'izany atao hoe mitondra firenena zany zany zavatra zany a no tiatsika nampatsahivina an'ilay mpitondra fanjakana tao anatiny ity resaka nyresahako teo ty izay napetraka tsika tsara fa efa tany amin'ny fafolo ny volana desambra 25 tany a Paris
no nanaovana an'zany résolution zany tao anatin'ny fivorimbean'ny firenena mikambana tsy zavatra moramora zany ary zay na tonga atsika nandefa taratasy any amin'ny reny fikambanana miaro ny zon'olombelona reny satria de misy solotena maharitra zany au commissariat au droit de l'homme zany eto Madagasikara de isany nandefasantsika n'le taratasy hoe eto aminay de vohitsakitsaka tanteraka nge zany zo vo fariparitra sy voaresaka ao amin'ny 1970 ny déclaration universelle des droits de l'homme zany ka mampatsiahanareo zahay mampafantatra anareo zahay mba isiny ny karazana famerenandohany rappel à l'ordre ho an'ny mpitondra eto Madagasikara fa misy zany déclaration zany ary tokony fantatry ny mpitondra eto amitsika ny fisiny zany mampalahelo moa fa manao taondasatsitsaroana mpitondra indray ary manadiny ny teny resahana tany aloha fa rehefa metimety aminy zavatra dia ainy tsara ny manazava fa zo fototra ny mitokona mitaky ny zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny rindram-piaramonina tokony iainan'ny teratany ao anatina firenena anankiray isan'zany ny fidinana an-dalambe malitsika de samy namaky an'iny ta anatin'ny tambajotran serasera teny nataony ministre ny serasera fonizy mbola tany amin'ny fanoerana nitsikera mahavaivay ny fitondrana herina jonary mampianina ary dia nampatsiah hivitsika zany navoaka tao anatin'ny tambajotran serasera omaly fa overitsika atao anatin'ity fandarana ty am'ty marain'ity satria mifanira-dalana tsara ao anatin'le zavatra resahako teo momba ny zon'olombelona zany zavatra resahako zany ka dia apetrakitsika zany fa zo fototra io fahalalana maneho hevitra io ary zay ny atsika ny zavatra hoentsika ty am'fanoerana atsika tsy mitondra mokondobe efa niova fanaovana politika efa tapitra ny resaka gidragidra talohatsika ny zatra zany rehefa misy fitakinana misy etsika atao avy any am'fanoerana ho an'ny mpitondra fanjakana de mampiasa herisetrany avy ty am'fanoerana mba entina andravana fanjakana entina andravana fa itsika tsy fandravana fanjakana fa fametrahana hoe zo fototra ny maneho hevitra ary manana zo afantatra vaovao ny mpiray-tanindrazana noho izany de mampianatra an'zany fanaovana politika mendrika sy rarana zany tsika dia ny hevitra ny entintsika ao anatin'zay ary zay mahatonga atsika hoe apotratsika zany zavatra zany afahatsika mampiakatra an'zany adihevitra zany mbola tabatra hoe aza rehefarehefa nareo any amin'ny tany any ny adihevitra fa ity no izy inona ny ambaranareo mikasika an'ity déclaration universelle ty de mety misy iteny eo ka nitapitra ny fahalalany hafa ny fahalalanao de ozy izy zay nanao an'zao hoe ny tamin'ny sabotsy dia eo analakely no nangatahan'ny mpanohitra eo analakely no faritany taty amin'ny solombahamboaka enina mianada anaovana ny tatitra fa tsy tany amin'ny lalam-pirenena faharoa tsy tany amin'ny lalam-pirenena faefatra tsy tany amin'ny lalam-pirenena fahafito tsy tany amin'ny lalam-pirenena mampitoena Antananarivo sy Bongolava tsy tany amin'ny lalam-pirenena mampitoena Antananarivo sy ny faritry tasy iny tsy tany no tondrony ny fanoerana fanaovana tatitra fa teo analakely inona ny idiran'ny fanelangelenana na fanohitoinana ny zo fototra anana ny vaoaka malagasy iveziveza atao anatin'ny tany repoblika Madagasikara farita ny lalam-pandrenana amin'ny fanapahana ny lalana tany Atsirabe fanapahana ny lalana tany Mandoto fanapahana ny lalana tany Analavory fanapahana ny lalana tam'ireo miditra ny tanàna Antananarivo rehetra avy amin'ny alalany zo ny zotra nasionaly ny fanapahana ny fiodinan'ny fiara rehetrarehetra tsy hoiditra ampivoan-tanàna na Antananarivo reo taxi be rehetrarehetra ny fanapahana ny lalana rehetra tsy vezivezen'ny mpona Antananarivo zay manana antonasa akoatra an'izay olona iaino an'lay tatitra manodidina an'lay toerana anaovana an'lay tatitra ny mpitondra fanjakana naka an'zany ary ny préfet polisy Antananarivo dia naka fanapahana nametraka an'zany hoe tapahana ny zao amin'ny fifamoivozana magaga fa dia lalam-pandrenana no mamaritra fa mahana zo ivezivezy ato anatin'ny tanàna repoblika Madagasikara ny olo-pirenena rehetrarehetra fa fanapahana tsy mba hoe décision na décret akory fa fanapahana arrêté no nandraisa amin'ny préfet Antananarivo andraikitra nampijanonana sy nampiatoana fifamoivozana ary natonga ny naverezan'ireo zoan'ireo olona ivezivezy izany ambony lalam-pandrenana sa ny arrêté préfectoral mialatsiny fa raha eo amin'ny hiérarchie ny texte ambany de ambany mihitsy zany arrêté zany saingindrisy fa nanan-kery zany satria manina ny mpitondra fanjakana am'izao no manao letrezana an'zany izay le mahatonga atsika mametraka hoe ny nanohitoina tamin'iny fotoana iny zany raha ohatra kitendrenareo ako marina fa misy déclaration universelle io fa ny zoan'ny olona lafa de tapitra eo amin'ny zoan'ny olona lafa koa ny zoanareo tsy zahay tompoko nanapaka ny zoan'ny olona tsy vezivezy tato anatin'ny tanàna Antananarivo
tsy nanapaka an'izao ny olona tsy vezivezy ampiasa lalam-pirenena zo fototra nanany olona zany ary faritany lalam-pandrena nefa de nitapahany tompona ndraiky tamina lalana fanapahana ary zany de isan'ny zavatra nentinay any am'ireo mpiaramombona antoko amintsika hoe ity ny adihevitra ahoana moa ny anekena ny zavatra ohatran'izao raha texte fotsiny ohatra ny ampedina ny arrêté tompoko de eo ambanin'ny constitution nefa de manao fanahinina le mpitondra fanjakana maka arrêté manitsaka an'le constitution sy voalaza an'le constitution mialatsiny fa ny anay aty amin'ny fanoerana de adihevitra any ambony latabatra ny resaka fa zay tsy mampiteny vavapasy satria zay tsy manana an'izany zay tsy mitondra an'izany zay tsy mampiteny mpitandro filaminana satria zay tsy manana an'izany zay tsy mampiteny gros bras satria zay tsy manana an'izany fa ianareo tao anatin'ny fitondram-panjakana no nampidera gros bras ianareo tao anatin'ny mpitandro filaminana no nampidera nyity fitaovana rehetrarehetra na rentirenty ity ianareo tao anatin'ny fitandrona ny filaminana sy fitondram-panjakana no nampidera vavapasy fa ny fanoerana de nampidera fahaizana taminareo hoe io arynareo fa tafiditra ao anatin'ny vovon'ny fanoerana nitsapahin'ny fanoerana hoe atraizan'ny fahasahinareo manitsakitsaka zany atao hoe demokrasia zany de nataonareo faratapony zany député anakenina nenina lahatra e député anakenina ngeny ny antso ny vahoaka anatanynarivo zangindrisy fa inonareo fa nisetrasetra ary voaporofo teo mason'izao tontolo zao fa mpisetrasetry nareo de narahany taratasy azafady anaovany azatsiny aminareo mpiaramombonantoka rehetra fa zany zavatra zany tsy nataotao foany zany déclaration universelle de droit de l'homme zany fa raha ohatra ka tsy zavatra tao anakery zany ifampifehezana eto am'izao tontolo zao ty de tokony lavina zany ny fisiny zany fa matoa zany natao de mba ho filamatra ho an'ny rehetra tsy hisy olona idingidrambo fatany rehefa mahazo fahefana satria fantatry zao tontolo zao fa ny olona tsy refesy mandidy teto am'ty fireneny ty teto am'ty zao tontolo zao ty no namotika raha tsy resaka fa tsy hitlera reritsika noho zany no miteraka an'izany fandraisana fanapa-kevitra any io lavatra ndraisina sy io fanapa-kevitra ndraisina rehetra nisy ny atomboany nisy olona loza be tany aloha tany ka mba tsy iverenany olona loza be ohatrany tany aloha tany de niraisiny reny fanapa-kevitra reny raisiny reny mba hiara ifampifehezana eto am'izao tontolo zao de hoizitsika hoe rehefa miatra any aminareo tany mandroso reny de mba miatra ty aminay tany an-dalam-pandrosoana koa ary de apatsihivina ianareo ao anatin'zany zon'olombelo zany fikampanana miarany zon'olombelo zany fa hiaran'zany eto madagasikara de inona ary ny andraikitra ho raisinareo manaitra anareo zahay anaovanareo sy andraisanareo ny andraikitrareo raisy ny andraikitra fanadrify am'zany satria nisy zany déclaration universelle des droits de l'homme zany zay ny zavatra entinay zay ny ataony hoe adihevitra manaraka ny fenitra na eto amin'ny firenena zany na iraisam-pirenena zany ataony ny aty amin'ny fanoerana ny aty amin'ny fanoerana de tsy manohatra botolo fa manohatra miaraka amin'ny atao hoe intelligence zay ma opposition intelligente anazy ary de mametraky tsika adihevitra de style mpitondra fanjakana hoe io misy fitopolo hektara ho fianonareo de androany zay mamaly mpitondra fanjakana ho fianonay tompoko ny fitopolo hektara nareo fa de apetraka iny androany a fa efo maly no nanetraka an'izany ato tantaratasy zany ny solombavam-boaka enina mianadandray ary apetraka aminareo zay androany napetraka reo solombavam-boaka reo maly tena anivon'ny préfecture ny polisy ny taratasy manambara ary fa voniny zahay ameno an'le fitopolo hektara voniny zahay hanao tatry eny am'le fitopolo hektara de tsy haiko ilaza inona indray nareo hoe tsy mety indray ve rehefa solombavam-boaka indray no miteny fa hoeny am'le fitopolo hektara fa rehefa nareo no miteny makeny am'le fitopolo hektara de mety fa rehefa le solombavam-boaka indray no miteny hoeny de tsy mety indray de anao indray ho hitan'izao tontolo zao hoe io nareo fa miemotra amin'ny zavatra nyteneninareo nareo mandroso ray dingana de miemotra efatra dingana le miemotra ohatr' zay ngamba mety mazatra fa zay zany eto de mametraka hoe ny fanaovana politika anay tsy botolo ary ny aty aminay tsy misy herisetra profony zany ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy teo tsy nahitanareo herisetra tsy nisy fitaratra vaky tsy nisy fiara-mpitandro filaminana voakasika tsy nisy fiara-mpitandro filaminana nisy nitoraka tsy nisy pone anakiraika nyrehatra tsy nisy zany fa raha nisy zany a efa hitatsika ny saran'zany azangindrisy tsy nisy zany fa ianareo sy nisotasotanareo nanambotra an'ireo olona voninkaino an'zany tatitra zany misy de etotsika zany de mametraka hoe ny avy aty amin'ny fanoerana de mazaka ny atao hoe fanoerana ary mazaka ny atao hoe demokrasia ary mazaka ny atao hoe fahalalany faneho-kevitra ary vonina ny aneo hevitra ary manana ny argument rehetra hoentina am'zany ary tsy mitsoka am'zany ary mbola vonina noho nytolona mba hanjakany zany demokrasia zany eto am'ty firenena ty ny zavatra itolomana andrany nge ka tsy hoanay androany fa ho an'ny taranaka faramandimby eny fa na de ny taranaka maparaza de mbola igoka ny tombontsoa zany zavatra ataonay androany zany satria manina mila apetraka eto am'ty firenena ty fa tsika de tanytandalana ary tsika de mivondrona ary tsy tany miolonolona fa miaraka am'ireo sehatra isaraisa-pirenena samihafa ka noho zany manaja ny reny
de mpahafantarina ianareo ampatsiahivina ianareo fa marina fa tsy tamin'ny andronareo tany am 1948 tokoa no nanaovana n'zany résolution zany fa miatry zany nandro any aty am 2011 ary tokony ho fantatrareo zany de mampatsiahy zay hoe misy an'tony texte tony e sao de tsy hitanareo article fa 7 mbola azonareo toizana amin'ny andininy faraky amroapolo koa ary raha ilaina fa mbola mifampitoy ireo fa ny andininy fa 7 ny tena misy ny vetikevitra ngezandritra ao anatin' zany atao hoe liberté d'expression zany hoe fahalalany fa neo-kevitra zany ary ny fahalalany ny fria-kevitra noho zany a dia apatsiahivina ianareo zany ny andininy sa 7 amin'ny déclaration universelle de droit de l'homme io angamba misy eritreretana kely zay anareo mpitondra fanjakana fa ty manaraka ty ny tena fampieritreretana anareo mpitondra fanjakana satria ianareo koa de mba nanohitra teo aloha ary taminareo nanohitra de nilaza fa nahaisy nalalany atao hoe fahalalana malalan'zany atao hoe zofotitra ary de nantsanantsana mihitsy ny ministre serasera tamin'izany fotoana zany teny hoe tena droit zofotitra ny midina an-dalambe tsy ny maneho hevitra fotsiny fa ny fidinana an-dalambe mihitsy ny anay ary mbola hoy zay hoe ny faneho-kevitra fa ny asy tena nitsindriny tsara mihitsy hoe ny midina an-dalambe ary sady de nilaza fa raha ohatra ka misy fitakina de za mba hidina mihitsy any an-dalambe ny itakina zao ny arana eno intsika fa tsy maninona fa veritsika ty fandarany ty zany mba ho reny rehetra fa misy zany ary zay zavatra zay dia afatsika mamitina ny zavatra zay ndresahako teo a hoe le fanaovana politika e andaotsika mba anao politika correct am'izay ry mpitondra fanjakana mahalala menatra tsy olana tsy fahadisoana ny miemotra am'zany atao hoe fitiavana tsy anajany demokrasia zany tsy fahadisoana zany tsy faharesena ny miverin-dalana hoe ndao ary fa ho ajaitsika ny tena atao hoe demokrasia tombono an'ny firenetsika zany noho izany anjaranareo ny mandinika sy mieritreritra fa mifanampianam-bava de famitehana ny demokrasia ary ny zavatra ny teneninareo ihany no averin'ny fanoerana any aminareo androany tsy zahay no ny teneny tony e fa raha zay ny teneny tony de izy nareo aka teninareo tam'izany fotoana zany zany fa miaraka aminareo am'izao fotoana zao tsisy afaka iteny fa ministre serasera sy miaraka aminareo androany ny ao anatin'ny mpiara-midia aminareo no namoaka n'izao fitenena zao tamin'ny 2024 de zay no enotsika rahantsika miaina aorianan'zay dia ho avetony namana sasany any koa ny hevitra ato anatin'ity fandarana ty anoyany zany fandarana zany fa mialohany andefasako an'izay feo an'ny ministre ny serasera am'izao fotoana zao zay a dia mampatsiahy ihany ah ho atsika lay ataotsika hoe mpanaraka ny fandarana zay nandefa antsotarby hoe mba omeo an'lay laharana mety afahanareo manampy an'ireo namana izay voasambotra mba mandray sy voasarambony tanana dia omeko anareo rapitso a amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ngamba naovantsika azy ny laharana zay ifanomezana sy anaovana tolo-tanana ka aleo a manaraka amin'ny vaovao nareo zany vao manome an'izay laharana tarby zay satria mila fanarahana tsara am'ireo mpikarakara le izy a vao omeny zay ho alefako anareo aloha lay teny ny ministre serasera de aoriana zay a di iverina iresaka mikasika n'lay toekarena zay nyteneniko anareo teo satria misy lafiny toekarena zay tokony ho resantsika ihany koa fa mbola tsy tiako ifangaro am'ty zavatra ty aloha fa aleo aloha vita mihitsy zay ataotsika hoe fahalalany faneho-kevitra zay dia niapatsihivatsika antony teny nataony ministre serasera tony foiny anareo atany am'y fanoerana de zao ny fomba fijoronareo zao ny fomba fitsanganareo ary zao ny fomba fanehoanareo hevitra hainareo tsara ny fanaraka tamin'ny atao hoe norme rehefa tany am'y fanoeranareo fa ny nampalahelo a nahazo fanjakanareo androany de lasa ririndasa tsitsarony tony teny tony ary adinonareo fisiny tony a zay mahatonga ana am'teny hoe raha menatra ary tsy faharesena akory ny miverin-dalana mandeha mamonjy indray ny tena atao hoe dingana atongavatsika am'zany demokrasia tena izy zany raha tsika le faneho-kevitra nataony ministre ny serasera tamin'ny 2024 mikasika ny tena hoe zo fotitra amin'ny faneho-kevitra eto amin'ny tany sy fanjakana andao ary fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza donona ao fa ny fianakavimby raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifester ajao io zay
zany inge le zavatra tiatsika resahany zany le zavatra mahatonga na amin'ny tena anareo hoe ny adevitra apetratsika eto amin'ny firenena de adevitra diso hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra mpikaramanady politika ireo de hoe aza to avelao ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihinan-tsakafo tsy misakafo ny tamin'ny sabozy rehefa satria tsisy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrompana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ilay izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra mivonsaravalomana angera nampidirinao tao ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena ambojatovo na ny tena analakely ary tena mazava be mihitsy ny hoe midira ao ambojatovo nareo fefeniny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotany ireo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa no mivonsaravalomana capable mirava normal angereo magrobe oririka ko maninona kay tsy avelanareo anao ohatra magrobe oririka izy raha eo amikanjana ambojatovo ny tedaviny ary raha pitso afaka pitso ihany koa ny olona mitaky an'io délestage io hoe oks zay kosa mba raisiny andraikitrareo fitondram-panjakana tokony afaka midina an-dalambe de tokony afaka maneho hevitra ao ambojatovo za de mba anisany mihitsy amin'izany hoe za koa de mba andeha hitolona raha ao ambojatovo hoe non délestage fa mijaly ny olona de raha pitsony hoe mety misy cause hafa hoe ny insécurité maty ny zanakay violé ny zanakay tapado ny zanakay tsy hita misy mpangalarjaza ny tolapatany avanay manjavona ny anatin'ny fasany zay voendaka tsisy toerana tsy mahavoendaka anao tsony partout na eto Antananarivo na any amin'ny faritany de andao hidina an-dalambe hiteny amin'ny fanjakana hoe ajanony kosa zay oka kosa zay fa raisiny andraikitrareo amin'ilay insécurité fa ny problèmatsika de zao ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mapita amin'ilay fitondram-panjakana hoe taza any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny heno anao any iza namaky anao any any efa mila anopa mihitsy ny hoe de tena tsy rara ny jirama tsisy ilaina azy de tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina n'ity fitondrany ty any anao menomena de ça s'arrête là fa moyen aneonao hevitra démocratique moyen d'expression démocratique et citoyenne mihitsy ny fahafahana midina an-dalambe ary za tompoko de mirevendiquer an'io droit io amin'ny olo-pirenena ny vahoaka malagasy satria rehefa tsy maneho hevitra izy manao zay daniny kibony eny le fitondram-panjakana manao zay daniny kibony le fitondram-panjakana tsisy rarahina an'izay fitarainanao milamina normal amin'ny filoatra ny tsy misy crise eto amin'ny firenena hoe misy io fetsiketsehana eny ambojatovo na analakely io ny délestage ny insécurité sy ny sisa de zay le teneny koa raha ny tokony ho izy zao manana droit aneho hevitra ny olona hoe non zay kosa tsy manaiky an'ity délestage ty tsony ndao irona an-dalambe mirona an-dalambe tsy midika manongana fanjakana tompoko 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 fa ny mirona an-dalambe zany ohatran'izay le teneniko anareo contre la vie chère ny andafy contre le mariage pour tous pour telle raison de manao fihetsiketsehana ny olona any de misy indray zao le hoe PMA procréation médicalement assistée ngamba izy zay raha tsy diso ahako le hoe mère porteuse zany zay ngamba ny tena malaza azy vao farany teo tany Frantsa nanao fihetsiketsehana tsy misy midika mihitsy hoe manongana ny Hollande nefa Hollande zay anisan'ny faran'izay tsy tia mba hoaka mihitsy koa ao Frantsa ao fa tsika rehefa mbola tsy mivelatra ny toetsaitsika fa ny antizy mpitondra de hoe sao de hiongana foana ny antizy ny mamaiky an'le vahoaka satria zay le tradition nampianarina atsika de hoe vao midina an-dalambe de manongana foana ihany koa tsy voatra mihitsy ty fireneny ty de tsy ametra-pantanina ve hoa le mpitondra fanjakana hoe à 9 mois ny fipetrahany eo amin'ny fitondrana de efa sakoroka sady indray ny eny analakely l'histoire est un éternel recommencement de miverina foana zany de miverina foana zany de mipanika le fitondram-panjakana de inona mba réaction hitany alefa daholo ry dinosaure politika rehetra zay efa tsy maharesy lahatra olona tsisy crédibilité torameo any tena fa jerena ray ohatra ny tena sadasada daholo zay mitrango anaty fahita lavitra rehetra tsy miteny endriny so de misy miteny hoe niendrika andray io teneniko mba tsy mety koa zany any lalatiny zany fa na le hoe ity karazany olona ity ndray de andeha hiaro an'le fanjakana de hitanao mazava tsy misy anamaritana anazy fa mialatsiny am'le teniko masika hoe mercenariat politique any ny azonao amaritana azy c'est du n'importe quoi tsy menatra ve le fitondram-panjakana hoe raha vao maika mba tokony hiaro azy ny object ny tanjona ny inverse an'izay ny tanjona tratra vao maika sorena ny olona de mizapy de mahita de mizapy de mahita
na iteny fahazato faharivo io aza reo le mercenaire politique reo mitety hainao manjery de hoe andeha any amin'ny faritany ndray ony andeha anao ino moa zany anasan'ny atidohan'ny olona zany hoe tsara ty fitondram-panjakana ty fa oka mba ilamina fa tsika anao fampandrosoana tsy mahavan'ny olana zany satria ny olany vahoaka tsy any mba te hanana ny ambarany koa ny vahoaka malagasy amin'ny dideratsiraka amin'ny Zafy Albert amin'ny Ravalomanana amin'ny Rajoelina amin'ny Rajonary Mampianina fa le vahoaka malagasy mba te hanana ny ambarany ve mba nisy ny eritreritra hoe ahoana ny anaovana anazy maninona ny boîte de rose ny firenena navelanao mandeha fotsiny nefa ianao nidradradrara tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ny fomba solennel mihezinezina fa hoe hiady amin'ny boîte de rose io aizy zao zany ary reo teny menao rehetrarehetra tsy taterahanao reo promesse non tenue nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitra nakaty miazo ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ty de le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana miazo ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ty de le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana boîte de rose hoe fa fantatra daholo ny anarana ianina fa tsy mahita ianao na ray azaka andraisana ndraiky nefa reo migalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitrongo vahoomana ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano varoaninao tapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tompotrany efa hitsoatsoahany isan'andro satria tsy voalohany io fatrany rehefa tena tsy voaloha moa ka voaroaka de mandeha ny ambany tetezana ianao farany ambany tunnel na miakatra ery Ambojatovo ery de manao bidonville alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro reo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications zay le izy zay le tiako tenenina hoe aza ataonareo zavatra maikamaika foana ty hoe araroty ny fatokava Marc Ravalomanana zany na eto na any apita na mbola eto Madagasikara na any apita ozy zay iry zay rehefa tena ho tonga amin'izay fotoana anaovana ny réconciliation nationale azo atsona foana izy ka tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe hoentinaiza ty firenena ty hoentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fanontaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsiny fa masika le teniko fa niany zaza tiana tsitsitsina rotsakazo ary fitiavako atsika no itenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça miendrika an'izao zava-misy zao ve tsika fa tsika ve zany de lasa ce point là miaritra an'izao zava-misy zao tsika koa mba te hangataka fanazavana amin'ny mpitondra fanjakana tsika mba te hiteny amin'ny fitondram-panjakana hoe non misy zavatra tsy zakanay zany rehetrarehetra zany inge fanontaniana tiana apetraka daholo ary mba tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy jiro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany le insécurité zakanareo zany zao zava-misy iainana zao karaha zakanareo de fio ary nandray tsika ohatrany te ametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy tsika mihitsy ve ny kanosa de miaritra an'le tsao karaha zay ary noho izy moa akory atao zako manaitaitra sy mampifoa atsika itry mampite hanosongozana o zay namako zay mampite hanosongozana mifoa azy ndry zay le tenena de ohatran'izay mihitsy le tiako tenena atsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy ny fanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga-panjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana-panjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord raha hoe raha pitso afaka pitso ndao aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana efa tsy zakatsika intsony de andao andeha ao am'kianjana Ambojatovo meo alalany zay imanifeste de hitany hoe maro be ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona amin'izao fotoana izao on se laisse faire ka mipetraka ny tsika de miaritra trèfle ozy ny fitenenan'ny tanora zay de tsisy raha iny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifoy izy maraina mihinana petit déjeuner mahafinaritra tonga ny atoandro mipitondra amin'ny colbert mitsilabolabo mikalabona ka mpitondra tsinona milamina ka mpitondra tsinona normal raha ohatra lavitry ny considération anao vahoaka mijaly le mpitondra satria izy na ny embouteillage raha tsy heretany ianao sady eo anatin'ny embouteillage ny tsemboka amin'ny mahamay ianao tsy mba afaka mi se permettre mandefa climatiseur satria mitsitsy lasontsy ho an'izay manana fiara zay tsy manana fiara moa de mandeha tongotra eny de tara mirima le iry zany teneniko zany de tena tenenina ao anatin'izay de hoe mijaly le vahoaka malagasy
fa matoly vahoaka malagasy antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika de tsy raha mpitondra fanjakana tsika satria izy mifoa miainga any an-tranony izy ho an'ny filoha moa zany mifoa satria izy mbola mipetraka any avloha de mifoa izy de eo am'braony aucun problème avec les embouteillages la pollution le hafanana izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra ny embouteillage tsy miaritra ny fijalianao de normal izy raha tsy mahita ny fijalianao fa ny any tokony ahitany fijalianao de enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly zany délestage zany tokony azo hitinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao Ambohijatovo ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe sokafy io Ambohijatovo io afahan'ny olona manao hoe tsika mitondra banderole ianao Andriamatoa fa ao problème na délestage tsy rarahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any andafy rehetra any ary zany pratique démocratique zany tsy tokony amezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany maninona ny any andafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany eny an-dalambe akapokapo ny vilany eny an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny azy ara zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy hoe allo Ambohijatovo zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehteny zay le teneniko anareo hoe tena antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika de tsy raha mpitondra fanjakana tsika satria izy mifoa miainga any an-tranony izy ho an'ny filoha moa zany mifoa satria izy mbola mipetraka any avloha de mifoa izy de eo am'braony aucun problème avec les embouteillages la pollution le hafanana izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra ny embouteillage tsy miaritra ny fijalianao de normal izy raha tsy mahita ny fijalianao fa ny any tokony ahitany ny fijalianao de enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly zany délestage zany tokony azo hitinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao Ambohijatovo ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe sokafy io Ambohijatovo io afahan'ny olona manao hoe tsika mitondra banderole ianao Andriamatoa fa ao problème na délestage tsy rarahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any andafy rehetra any ary zany pratique démocratique zany tsy tokony amezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany maninona ny any andafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany eny an-dalambe akapokapo ny vilany eny an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny azy ara zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy hoe allo Ambohijatovo zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehteny zay de fehezam-pitandro filaminana de ao aloha maneho hevitsika hoe non ok'izay ty délestage tena mandripaka tena mampijaly mamono vahoaka ity tena mamono vahoaka nge le délestage tsisy ninina azonao atao ary io tsisy maly zao alahady de mbola tapaka ny jiro teny ivandro sy ny manodidina teny mandritra ny ora maro andro alahady zaho moa zany de tsy miresaka tsony zaho manana fianakaviana ny Toamasina fa tena isan'andro tranandro menina sara raha misy jiro manomboka mivaly marana ka midimy ora riva tsisy jiro tsisy ninina azonao atao zany potika daholo ny zavatra ao an-trano de mendrika an'izany fetsika vahoaka malagasy reto mendrika an'izany fetsika ny any andafy any na de hoe suppression na personnel isy fotsiny aza anatina orinasa anankiray de efa mampidina an-dalambe ny olona fa tsy midika fanonganam-panjakana mihitsy zany ary tsy matahotra Barack Obama aitray François Hollande raha ohatra ka nidina tamin'ireny le nisy an'le hoe inona moa ty izy teo saika anakatonana ozinina zany tany Frantsay ireny tany Bretagne iny raha tsy diso ahako nidina an-dalambe fa tsy hoe matahotra Hollande mizongosina ny sesako iongana non isan'andro any amin'ny Maison Blanche eo alohan'ny Maison Blanche any États-Unis ary za témoin an'izany nahita maso isan'andro eo alohan'ny trano fotsiny ny firenena mikamy zany eo alohan'ny trano fiasana ohatrany hoe eo alohan'ny io lapany Ambohitsiroatra io misy olona manao fihetsiketsehana foana manohitra ny guerre tany Afghanistan manohitra ny guerre tany Irak manohitra ny zao manohitra ny fatatsika zao tany nisy an'le tovolahy mainty nodaroany mpitandro ny filaminana Michael Brown ny anarany de mitsiketsika ny olona manohitra an'izay fa tsy hoe matahotra Barack Obama ao Maison Blanche ionganeto raha misy manao fihetsiketsehana ionganeto raha misy manao fihetsiketsehana ionganeto raha misy manao fihetsiketsehana ka maninona ny atsika no atira vao misy hoe mia fihetsiketsehana fotsiny na fihetsiketsehana inona na inona de tonga de matahotra iongana foana le fanjakany fragile nge zany le fanjakany
matahotra le fanjakana ary normal le fanjakana hoe fragile de manao panika de manaonao foana ohatran'io raha zany ao amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika ary mba hampitiavana ny tenenako azy an'ity fean'izay resako zay andriamatoa filoha raha rao reny olona ao anatin'ny MSA inona zay mipotra amin'ny fahitalavitra rehetra vao maika mahasorenany olona aminao ary tsy reny olona reny nge mahasorenany olona fa tena hoe mba tsy mety koa sy ty ataon'le filoha pireneny ity reny olona reny vao maika manimba ny imaginao ary mandrava ny crédibilité anao satria hita olona mazava hoe tsy hitandray zay atao de manao fikaramana anady ara-politika fa tena raha zany ao amin'ny toeran'ny filoha le mode le fomba fanaovana le communication aloha de tena la soviétique mihitsy tamin'ny andro le amiral Ratsiraka nge nahitana andreny tamin'ny révolution socialiste hoe raha vao misy anna kely de mipotra tamin'izany fotsiny amin'izao fotoana zao ozy ny mpandigny zay avec plus de chaîne fotsiny maromaro ny fahitalavitra tamin'izany moa zany tamin'ny RNM TVM de mipotra manohana fanjakana foana ary mpanao mpikaramana ara-politika raha vao misy zavatra de mipotra mitety média fa vao jerevanao fotsiny aloha de va te hizapy ianao fa mampalahelo fotsiny mizapy ianao de le tête fotsiny miova fa toujours le même langage amin'ny fahitalavitra fa de mizapy ianao zany daholo ny hitanao de soreny ianao farany de le fahasorenany olona zay nefany mivondrona makany amin'ny filohan'ny repoblika fa tsy amin'ireo oloreo nge tsisy dikany amin'ny olona ahotra ny crédibilité andreo fa makany amin'le filohan'ny repoblika le mécontentement ny olona de lasa il capitalise le mécontentement tsy haiko na fiteny zany fa paradoxal zany zavatra teneniko zany le capitalisena manko ohatrany hoe dans le sens positif du terme fa iniko atao an'izay mihitsy mba ahitantsika hoe misy zavatra paradoxal mamenatr'olona ao anatin'io raha io lasa mivondrana ny filohan'ny repoblika daholo ny fahatezeran'ny olona ray manontolo anka ny zanaky dada tezitra aminao ny tsy zanaky dada ihany koa tezitra aminao hoe maninona ny tsy voafehanao fihetsiketrehany zanaky dada de tsy ahafahanay miasa araky ny tokony ho izy zanaky dada moa zany efa tezitra amin'ny zanaky ny tsy zanaky dada moa zany efa tezitra amin'ny zanaky dada de mbola tezitra amin'ny fitondrana ihany koa de ny zanaky dada ndray koa mbola tezitra amin'le fitondrana hoe maninona zay ny tsy avelanao manao fihetsiketrehany dikan'izay zany na miodina makaiza le fitondrana na miodina makaiza diso satria tsy miheno ary tsy manitsy zay ny foan'io problème io raha miheno ty fitondram-panjakana ity tsy ohatran'io ny fandehan'io raha io za de minoa zany nareo fa tsy miheno mihitsiny ho tonga amin'ny fitenenana hoe anarina foana fa tenenina foana fa zay vao tena nenina tokoa raha ohatra ka ho tonga amin'ny tena hoe fanonganam-panjakana tokoa fa ny amin'izao aloha zavatra tokony azo fehezana tsara fa ny ao any tiako hisariana ny sainy le fitondram-panjakana de tsotra hoe raha sy volana ianao tao aorianany petrahanao teo amin'ny fitondrana de efa misy an'io zavatra io mandiny tena zay ny mikasika ny tenina ataony ministra ny serasera angamba tsy misy madilanao teteniny reny fa tsika rehetra mahatsapa ary matakatra ny tiany zany ambara fa de nazava tokoa ny fanazavany tao anatin'ny minitra vitsivitsy ny atao hoe sofotitra fa magaga androany zareo dia mitsipaka an'izany ka tsaratsara ngamba raha mato ministra resenao lahatra ny mpiara-mombonantoka rehetra aminareo ny mpiara-mitondra aminareo ny mpikambana anatin'ny gouvernement reo ministra telo mirahalahy ary indrindra fa ny filohan'ny république zay akaiky ianao hoe zay ny atao hoe sofotitra monsieur le président ka aleotsika miverina amin'ny norme satria ho an'ny tombontso amboniny firenena zany iresaka toekarena kely tsika satria misy frère ana goavana ihany omaly manoloana an'le hoe 11e fed fa raiky amby folo mitetina 492 millions de dollars d'euros zany le izy zafady misy lay 400 millions de dollars zay nomeny banque resa-pirenena izay tsy anova mihitsy ny fitakiny fa ny gouvernement no manana olana amin'ny fataterahana an'lay ataon'zay satria matahotra ny resaka vokadratsy ara-sosialy mety hoaterany raha mikasika an'lay fed fa raiky amby folo 492 millions de dollars d'euros zafady dia tsy miankina velively amin'ny fitondram-panjakana ny fistrahana na tsy ny fed fa raiky amby folo satria ho azavaiko le izy fa nanomboka tamin'ny taona 7 amby folo sy 10 no nandrindra
ny fed faraika ambe folo ny vonina Europeana. Ireo firena rehetra andalam-pandrosoana aty Afrika zany, Karaïba ary Pasifika no misitraka an'izay atao hoe fed izay. Ka amin'io fed andininy faraika ambe folo zany dia misy tetikasa maromaro fa tsy Madagasikara rery ihany no tafiditra ao anatin'izay. Tsy hoe noho ny fitiavana ny Madagasikara rery fotsiny no natonga ny vonina Europeana hanome an'ilay fed faraika ambe folo, fa efa voafaritra ao anatin'ny fomba fiasa ao anatin'ny Afrika, Karaïba, Pasifika no mahazo an'izay zany raha tany andalam-pandrosoana rehetrarehetra. Fitoana ny faharetan'izay fed andiany faraika ambe folo zay ka hatramin'ny taona 724 no farafaharetan'izay zany ka sehampiarina folo no mahazo no ovatsiana vola zany amin'izay fed andininy faraika ambe folo zay. De ohatran'izao ny fipetrany ao anatin'io sehatrasa folo io na io sehampiarina folo io dia tafiditra ao anatin'io fambolena, resaka agriculture zany, ny resaka fanjari-tsakafo, ny fiahina ara-tsakafo zany, sécurité alimentaire, tafiditra ao anatin'izany ny gouvernance, fanjakana tsara tantana, tafiditra ao anatin'izany ny resaka angovo, énergie, tafiditra ao anatin'izany ny tontolo iainana, tafiditra ao anatin'izany ny rano, tafiditra ao anatin'izany ny asa ary ny fiahina ara-sosialy sy ny resaka fiarikarena. Reo sehatrasa reo zany no tafiditra ao anatin'izany. Noho izany ilay 490 millions de dollars zany d'euros zany azafady dia fito taona ny ampiasana azy. Zarainao zany io 490 millions d'euros io, zarainao fito taona zany io. Rehefa zarainao fito taona io dia mivoaka zany hoe raha 490 zany no zaraintsika fito, satria zay lay tetibola zaraintsika fito dia manome 70 millions de dollars. 70 millions d'euros azafady, euro efa tsy dollar. Io 70 millions d'euros io zany raha zaraina any amin'ilay sehatrasa folo izay misitraka n'ilay famatsiana ara-bola dia mazava ho azy fa 7 millions d'euros isa-taona zany ny vola azo isaky ilay sehampiarina avy amin'io famatsiana ny fed andiany faraika ambe folo. No zany hoe kely de kely lay vola tafiditra ty amintsika efa tsy hoe vola be da be. Rehefa aparitaka ao zany izy any amin'ilay sehatrasa, reto sehatrasa folo reto mena zany ny agriculture de 7 millions d'euros anatin'ity taona anankiray ity, de 7 millions d'euros ndray amin'ny taona manaraka. Kely ange zany nefa raha iresaka fotsiny tsika n'lay bolongambola de ohatrany hoe vola be le izy 90 millions d'euros, fa rehefa zaraina amin'ilay sehatrasa folo izy mandritra ny fito taona dia kely ny azon'ilay sehatrasa. Ka tsara ihany ny anazavana an'izay atsika satria lay taremarika no ahindrahindra ny sasany fa tsy le hoe ohatry ny ahoana ny fitsinjarana azy. Zay zavatra zay no tsara no mampafantatra azy. Eo ihany koa ny resaka USAID izay tsy ny gouvernement no mitantana an'ilay vola zany fa karazana ONG américaine. Créer ny zavatra ireny de mazava be fa tsy miditra any amin'ilay ataontsika hoe famatsim-bola toy ny vola vahiny rehetra mitotona any amin'ny compte-ny any amin'ny trésor-mpanjakana, fa miditra any amin'ny compte-n'ilay ONG izay voatondro hampiasa an'izay fa tsy ny trésor-mpanjakana no mandray an'ilay vola. Ka tsara ihany ny mitondra an'izay fanazavana zay ho atsika zay mpanaraka an'ilay vaovao satria be da be no mieritreritra hoe azy ekeny ny mpamatsy vola fa mahazo vola ohatr'izao fa mila jerentsika ela izy ohatry zay hoana le famatsim-bola. Eto amintsika moa dia resahana foana le hoe anao téléphérique, anao an'izao hoe anao tramway, de tsika hoe raha ny herinaratra ao ary mbola tsy mirindra anofo téléphérique ave anao tsy ohatra mampime any zany hoe sarety lasa lohan'ny omby satria ny jiro aza tsy mbola vitatsika ny mitazona azy mandeha tsisy fahatapahana mandraparain'ny andro fa misy fotoana de tapaka manady mpamataran'andro ny jiro eto Antananarivo renivohitra zany kapitaly Madagasikara mbola tsy miresaka ny any amin'ny faritanytsika. Ahoana moa ny afahanao ametraka an'izany karazana seham-pitaterana zany izay migoka herinaratra
nefa ny herinaratra ao ary mbola tsy mirindra araka ny tokony izy ka tsara ihany ho atsika ny manaraka fanazavana fioatra satria taotsika lasa nanaraka politika de tsy tena nyresaka n'le resaka ara-toekarena fa iverina iresaka toekarena am'izay tsika atsoatsy satria misitaka kely ao anatin'lay tontolo politika ny milatsaka le lafiny ara-toekarena nefa tsara ihany ny resantsika azy na dia mangotraka azy ny tontolo ara-politika eto amin'ny firenena mba ampidirina kely ihany re sehatra ireny atonga atsika tsy ho tompotrano mionony koa manoloana ny zava-misy eo amin'ny fitantanana ny raha-pirenena ka manome fanazavana atsika tsy kelikely eo am'le lafiny ara-toekarena arakaraka izay mampety azy fa averiko zany ny zava-misy zany am'izao fotoan'izao dia nametraka taratasy eny anivon'ny préfecture ny polisy na Antananarivo ny avy aty amin'ny fanoherana taratasy anankiroa zany io ny ray dia fangatahany ny vondron'ny mpanohitra ampiasa ny kanjana bojatovo amin'ny asabotsy zao mba hiatrehana sy fampiresahana amin'ny vahoaka ny Antananarivo sy manodidina io de fangatahana anjara ny préfecture Antananarivo zao préfecture ny polisy Antananarivo zany mahita hoe afaka manome alalana izy na tsy mikasika an'izay fa fangatahana ohatran'ny fangatahana rehetra io zay nataony taty amin'ny fanoherana ny anankiray kosa de taratasy fampahafantarana ny préfecture ny polisy Antananarivo fa nisy olombavam-bahoaka enina mianadazy tokony notatra tamin'ny sabotsy de mbola amerinanao an'le tatra amin'ny sabotsy heriny ndray fa fito amby roapolo ny volana febroary saingy ilay teny nataonareo hoe somandrakizay no arahan'le solombavam-bahoaka hoe ho ampiasainy ary le somandrakizay anaovana an'izany tatra zany ka any amin'ny fitondram-panjakana amin'ny baolina am'izao fotoana zao ho hitatsika eo ny toetra tsara na ny toetra sadasadana na fitondram-panjakana na fiatsarambelatsiana tena vokatry ny fo ny zavatra zay nylazainy mikasika an'izany rehetrarehetra zany de ho hitatsika eo hoe misy ve ny demokrasia eto Madagasikara satsia ho hitatsika ny fihetsiky mitondra-panjakana ny mikasika an'izany fa tsika eto de mametraka hoe vohitsakitsaka zany demokrasia zany ankehitriny ary tsika zao no miezaka anarina an'izany ary amerina an'izany amin'ny lohany indray ary tsy avelatsika momoko zany demokrasia sy fahalalahany faneho-kevitra zany raha sy tafapetraka eto amin'ity fireneny ty amarana koa azy mialohany anomezako fitenenana ny solombavam-bahoaka Rodin solombavam-bahoaka ambanivohitra zay voafidy tany Arivomamo dia mba hanao tsetsetsatsiaritra ao amin'ny sabatra raha etsy amin'ny fitamben'ny polo hektara eo amin'ny fopy zany fa betsaka ny mitaraina dralahy tsy hoe fanenjehana anareo akory fa raha ohatra ka misy le izy de mba ahitsy le izy zany mba ho tsara le seha-piaramiasa mba ho tsara le tolotra omenareo an'le voaka malagasy satria misy olona velavitra be tonga eo aminareo maka laharana maka numéro de hoe ampisivy sasany tapotra le numéro raha ohatra ka équivalence zany ao anatin'le izy de zay zavatra zay no mampimenimenina n'le olona zany hoe tonga eo amin'ny fopy zahay de tapotra am'sivy sasany le fanomezana numéro de nefa gagy zay rehefa aveo tsy mahatratra le am'sivy sasany de miverina zay lavitra misy olona manome 10 arivo de mahazo numéro indray misy olona manome 2 alina de tonga de vita eo no eo mialatsiny tsy hoe manenjika anareo fa fiangaviana raha sanatrika misy zany atao sanatriavina mihitsy fa fitarainan'ny olona le izy de tsika anitsy zavatra anatsara zavatra raha sanatrika misy zany de aleo mba hatsarainy aloha tsy asina an'izany fa roa azo toizana le izy de toizo rangaby mihoatrany amin'ny sivy sasany tsy maninona fa ho atombontsoa le olona avy any lavitra fa raha ohatra ka tsy misy zany marabasoa rabatsara fa raha saindra misy zany de aleo mba asina fantsina ary mba nairana ny tompona ndraiky mba hanara-maso ny zavatra ohatran'izany fa marary le vahoaka mato mitaraina ty aminay ny zavatra ohatran'izany mitarainy zareo hoe tena mba siviresaka rangafa tena marary anay le izy avy alavitra zay mivezivezy be tsy mety vita le taratasy nefa iny no vezivezena eo ao ihany nefa ny manome an'le izy de tsy maintsy miverinao zay de zay lafa zay zany mampale satria le olona nahazo an'le izy le vita eony eo samy tonga teo de mirehare mihitsy nanao zao de nahazo an'le izy de zay zavatra zay zany mampalahelo an'le praitanindrazany aloha mba tsisy tombo sy ala fa taovy mitovy ny tolotra ho any rehetra amoray le service raha ohatra ka azo atao manamora anazy raha ohatra ka misy any azo atao fa raha ohatra moa zany hoe tsisy ny azo atao de mba tokony hojerena zany sy arana maso ny tsisiny zany tso sy ny tsy toizany zavatra ohatran'izany fa marary an'le vahoaka izy matao mitaraina de makasitraka atsika ao anivon'ny sabatra raha-mpanjakana mikasika an'izay asa-mpanjakana zay mba hanovany zany raha sanatria hoa raha sanatria tena ataoko sanatria mihitsy le izy mba tsy entiko anendrika endrehana ny namana rehetra miasa eny amin'ny fitambe polo hektara fa mety misy zany mety tsy misy koa fa matoly olona nefa mitaraina mety ao raha ka zay no mahatonga atsika mametraka an'izay hoe tianana ny tsara retsika de matomby teny an'izany de zay ny ataotsika mpanajana sy ataotsika miaja ny firesahana an'le izy tsy manenjika an'izanizy ary tsy misible an'izaniza mihitsy fa tiana tsara mato manipy an'izany fitenena zany ary tsy tiana andratsy mato manipy an'izany raha ohatra ka misy ny azo atsaraina de atsaraina raha ohatra ka misy ny tolotra azo omena tonga an'le olona afapo azy am'le izy avy any alavitra mamonjy an'le eo aminareo akan'izay zavatra zay de mba atsaraina rery izy azafady indrindra de makasitraka atsika rehetra raha naraka an'izay
anjara fitenenako zay a de atolotro ny sombaboaka Madagasikara fitanarivo mamo ny deputena ambanivohitra ndray fitenena fanisana ny ty fandaratsika ty tompolasy tompoko vavy androany zoma mafinaritra fa fito am'roapolo volana am'ty zoma maraina itikatra alohan'ny resahana aloha am député anarivo mamony tena tsy mifaritra itasy ray manontolo zany hoe ao anatin'ny région tasy fa député anarivo mamo ianao de tsy hainy tsy kobakoba-tanana ny pietsena rehetra ao rivo mamo am'ty farany herinandro itikatra mafinaritra tokoa faharoa manarakarak' zany tsy hainay atao miara manonjy rehetrarehetrarehetra mirabanareo rehetrarehetra ary mankasitraka zay zavatra vita ary mbola mamy toky sy hery anareo rehetra mpiara-mitolona fa ireto zay ary mbola vonina ny anatanteraka ny miara-manonja mandrakariva mba afahanareo miara-manonjy io no afahanao miaina isan'androtra n'andro satria tsy zakanao ny hafa de miara-manonja ny everinao fa ilaza ny zavatra marina tena marina mitovy hevitra aminareo zahay satria miara-manonja de ao anatin'ireo hoe ro député hitanareo reny député miady a hatramin'ny farany amoka sy ilaza aminao ny vaovao ny zava-misy a ny fanampitsirotsirana marina ny miara-manonja de nataonay zay tsy akaranondranony aminareo fitondrana amin'ny exécutif nainareo fitondrana fa ny exécutif de ilaza sy tsingoloka ary tsikera zay ny asa ataonay a amin'ny zavatra tsy mety ataonareo rehetrarehetra zay tsy tsikeranao amin'ny mety zay ataonao any fa ny zavatra hitanay fa tsy mety tsy rariny a ho an'ny voaka malagasy de tsy haipitrapitra foana izay efa nentinay tao anatin'ny assemblée nationale ny zany nentinay tao nentina mivoaka na de mivazavazana nanaovana fimezana toetra tsy mendrika eo amin'ny assemblée nationale fa mandray satria raha vao mihoatra ny telo minitra de orakoraka no atao tsy tafavoakanao kory ny zavatra iainany vahoaka tsy tafavoakanao kory ny zavatra fantatrao ataony ty fitondrana ity mampahory ny vahoaka tsy fantatrao kory tsy tafitanao am'izany ny zavatra rehetra hoe makaiza ny fiainany ty fireneny ty ny député ny fidin'ny vahoaka raha ohatra azy zao de hoe za voalohany tao amin'ny distrika narivo mamo manana fidy reo vahoaka akoreo ary reo vahoaka rehetrarehetra zay mbola ny fidy nandritry ny mandaa elabe hatramin'izao de natoky izy ireo fa izay zavatra misy tatitra ny zava-misy amin'izy ireo apetrako eto foany zany fa ny député tsy natao andaigna raha ny député ato anatin'ny miara-manonja zany na ny ato ampanohatra ny député mafanazainay meloa zany alohan'ny anaovanay ny zavatra ty tamin'ny filohan'ny assemblée nationale fa de ivoaka izahay ilaza izahay ivazavaza izahay itatitra izahay ny zavatra iainana na ato anatin'ny ato anatin'ny ty fiainany ty fireneny tikatra satria fiainam-pirenena de matetika mivoaka ao amin'ny assemblée nationale avoaka io ny laninao amin'ny zavatra mety na zavatra tsy mety na zavatra fanaovana kilalao ny fiainam-pirenena zany hoe zay le natao an'izany hoe mody atao an'izany ozy nkizy mbola mamerina an'izany foana satria ndraindrainao de me fa député anao nahita ny zavatra nisy ty député tya de député tao anatin'ny fanovana tao anatin'ny telo amby fitopolo député nanao an'izany fanovana izany nilaza sy ny tsangana mandrakariva fa ny fanovana ny tantarana tamin'izany tsisy tafavoaka satria nahodina amin'ny zavatra hafa le izy fa tsy araka mifanarahana noho izany zay rehetra ny teneninao hoanao zay député mbola tavela na hoanao zay député any am-perinasaka mbola ao anatin'ny fitondrana manona fitondrana na tsy lany ary anao de averinao mitsainao fa ireto zavatra reto ny zavatra ny tansatsika ny tansaitsika tamin'ny vahoaka zay ny nahatonga vahoaka niaraka tamintsika niakatra teny amin'ny 13 mai teny am-parvia analakely fa ankehitriny somary midina fanina midina tsita izany satria natao tondasa tsy tsarona midina tsita ny zavatra nangatana satria vomaly azo zao nahita fa hoe hiala tsy ho ela ny eo amin'ny atao amin'ny ACC marina zany
Nitakiny zany vazavazany zany ao ny namana bedebete maro teny mipetraka tao amin'ny iny pave miakatra tanana reny iny orakoratsika tamin'ny vahoaka fa tapaka ny lalana nitapahana mihitsy ny lalana iny makany lalakely ray manontolo iny fa ao amin'ny asa isetsaika tokony ho tapotra koa ny androny dia any hoe tapotra tanteraka koa miaraka amin'io raha ny tena izy mifankatantsika io seni io satria le seni io malo ohatra mbola milaza ndray mbola manao antyta tantara valamato ohatra fomba fanao ny anatapotra am'izao ny lisym-pifidianany zay tonga tsy mananana manao hoe ny any amin'ny distrika no mikarakara tsy haiko soa ny anaran'le zavatra ho atao anovana sy anaovana ny lisym-pifidianana vaovao ore olona efa be de be zay zavatra tsy niazy zay ny station amin'ny senia rehefa miakatra namako anareo namako le olona miteny atao manao ny tatitra rehetrarehetra hoe fanomanana n'izany lisym-pifidianana zany dia ohatra mitsangam-bola anao mahita n'le izy hoe njaindray le feo zay le feo fa tonga indray anao inony ilaza ny zavatra nyainana na tsiravina nandritra zay taona maro nipetrahana nomboka tany amin'ny tetezamita taadidiko anao ianao filohan'io nareo mamba rehetrarehetra tao anatin'io fa inareo napedikizo an'ity firenena ity tamin'ny lalam-panorenana nataonareo nataona taadidiko daholo reny tao anatin'izany ny tena nahitana zany hoe lalam-panorenana tsy lantany amin'ny sisy hivato nentina keriny niaraka tamin'izany mbola velona taiziko lasako rahana ny président Richard Andriamanjato sy ireo lazaina hoe comité des sages nitondrazina ko amin'ny antenimena-pirenena taony nanovanany reny le lampanorenany reny hoe atao am'zay metimety ny filoha ankehitriny indrisy latsaka poty reny nanapotehnareo fiainam-bahoaka reny nentinareo nanao zavatra tsy marina rehetra fa hoe raha ohatra ka tsy lanitsika dia zao io nareo zao tonga tamin'ny fitondrana naverinareo daholo ny afana ratsy nitotra ratsy nitoetra ratsy sy ny zavatra ratsy rehetrarehetra ataonareo ny andrisan'ny tetezamita dia ho ataonareo am'izao fitondrany zao zay ny tsy mahavanina ny fitondrany io zay mahapotika ny fitondrany io satria ny zavatra tsy nivetra reny nentinao anaovana tononkalo hoentina indray anatanterahana ny tompiasanareo rehefa hoe lazaina fa lanim-bahoaka ianareo zay moa le hoe lanim-bahoaka dia atao filoha dia zay hoe ataontsika zay hoe lanim-bahoaka izy fa zay mbola tanysaina tonga senio molina milaza fa hoe ho ampidirina indray reto olona rehetra trany amin'ny distri mbola teneniko aminao fa zavatra tena niangatahany miara manonja ndrava daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy tokony sy tsangany reny na olona anankiray ao anatin'io tsisy taratasy ray mbola raha io mbola mipetraka dia sarinady no ataonareo ny antony sarinady dia fanapotena hoe izy indray mame bebe vola izy any tsaratsara finanana dia mody atao hoe reto dossier makato atao aminay entina teny karaha manao dobla ny anina pataty raha mbola misy satria le anankiray anareo ambany latabatra teneniko foana le anankiray tahirinareo iny zany testamentnareo ao amin'ny seni iny mbola alefanareo makany amin'ny région sy ny karazany dia ny any mandika fotsiny résultat azafady fa tsy zay tsony ny zavatra misy akehitriny mitaky ny vahoaka androany dia mahatsiaro miaina ny ainako tamin'ny herinandro iny tamin'ny zoma lakamisy larobia nanomanana ny fanomanana tamin'ny sabotsy hitako ianao tena sibebiseby hitako ianao avany amin'ny province tazako ohatrany tazako ianao avany amin'ny faritra rehetrarehetra hiakatra ny Tananarivo hamonjy an'izany hoe fianonany tato ny député tao amin'ny Analakely tao amin'ny 13 mai zany Saingindrisy alahelo tomany zany fa iny ampovoan-dalana ianao hiditra ny Tananarivo ny ndana miverina fa tsy mahazo miakatra ny Tananarivo fa zona tsy azo idiranareo ohatran'ireny état fédéral zany hoe zay zany le zavatra nisy taloha tadidiko tsara tamin'ny 91 hoe aloha hitokamonina Tananarivo dia tena natokamonina mihitsy moa Tananarivo tamin'ny 13 teo tamin'ny asabotsy zany ka zay nitenenako androany zoma maraina androany fa 17 volana na tsiaro an'ireny fa izao kosa ny teniko anao mpitolona mahereza mandrakariva tany saika anao indray ny zavatra misy amin'izao fotoana zavatra fantatra za tsy zay ny reto zay atanaty Miara Manonja reto ry zalahy reto fa tsy mbola nisy resaka misy tato na hoe zavatra tatitra lainga fa ny zavatra misy hitanay tony hoentinay ohatran'le tenin'ny ankizy milaza ny hoe raha tadidinao ny ankizy efa manao kilalao izy ny tokotany na ohatrano hoe mahita kilazalaza androany dia manao kilazalaza marina antsika
fankilazalaza ataontsika de lazayntsika amin'ny vahoaka ny zavatra rehetrarehetra misy mba ahafahano amin'ny tsako ahafahano mahita ny lalana alehany hoe makany aninona marina dia eo izy mandray fanapahan-kevitra fa ity tolona ity inge tsy nijanona tamin'iny fanomboana ny tamin'ny sabotsy tamin'ny herin'iny fa vao manomboka isika raha vita tsy ho vita tsina tsy maintsy izay foana ny zava-misy raha nanao zay mbola averiko ihany fa raha nanao ny 73 député teo miparavita ny 13 mai tsy nilaza fa tonga de tonga de iny de vita fa milaza zay hoe ary mbola averiko foana apetrako foany zany no ataonareo mangerifiry ny vahoaka anaovanareo fandrotsorotsiana ny vahoaka ilazana n'ilay efa hoe tsy saha niakatra fangano ny 73 député tsy niakatra tonga de niakatra teo amin'ny 13 mai nefa mivahoaka niakatra vao tonga zay avany zay vao niditra avany ampariviny niditra moramora avany ambadika tany niditra zay vao isam-boady vao niakatra teo fa tsisy an'izany izy atany hoe zokolarosy zandrorosy zany fa mbola namaka ny tolona mitondra saina niaraka tao amin'ny 13 mai nitarika namakina zay idira ny vahoaka teo amin'ny toerana zay vao vita lizy ka eto a de zay mba afatro amin'iny hoe matsiaro ataovy eo an-tsaina mandrakariva iny hoe ohatran'inona forinao avany amin'ny faritra ohatran'inona foritsaina avany amin'ny région na avany amin'ny 7 anao na eren'ny 2 na eren'ny 4 niakatra teo tantananarivo ka napetraka tamin'ny valitra eny amoron-dalana na tsy amin'ny efatra dariva vao nasiana nody ataovy eo an-tsainy ireny a dia hoento amin'ity tolona manaraka ity hoe ny tolona ny tsy vite fa mbola vao manomboka tamin'ny sabotsy dia etsika manohy azy izy io mitohy foana io fa tsy maintsy misy foana renjaraina aminao na ny karta zany aiza olona adalangely maneny sy akanjo adaly ireo tena ohatrany mialatsiny raha miteny am'izay fitenena zay inona no anenjehanao n'olona ohatranareo manao akanjo a io raha ijery anao zao any am'zareo any amin'ny segy any am'zareo mpanorana fanjakana reto olona fitandra filamina reny nge hatramin'ny talona hatramin'ny trano ipetrahana rehetrarehetra konona daholo tamin'ny oraza tamin'izany zany niainana tamin'izany tao anatin'ny tetezamita mba entina kanarany nikango nakana galona nakana ninina dia mbola mitoy io ka izay no ataoko aminao hoe amafiso a ataovy eo anatin'ny saina ataovy eo anatin'ny fonao mihitsy ny zavatra niainana tamin'ny zoma herina fa anomboka andray izy io anomboka izy io dia ho hitantsika marina sy diso am'izay nahafahanao fa hoe zay zavatra nieritriretinao tany tanàna mba hitahetany ainonao le tatitra nge tsy tatitra kabary mbo mivavady fanampanao politika ohatrany ataon'ny président lanim-bahoaka teny andorany fotsiny omaly tsy ohatrino atao hoe tatitra fa ny tatitra dia milaza ny zava-misy a no tenen'ny fanjakana ianao no te hilaza ianao no te hanoratra fa kranina daholo ianareo nanoratra an'io tetibolam-panjakana zany tetibolam-panjakana na ny pcd fanjakana na inona ny ilazanareo azy na ino tsy fantatra fa io ny tetikasy tondrareo firenena efa dilany rotaona io izy io mbola io izy io zay no atao hoe entina amin'io fa nitatitra nitinay dia ava amindreo hoe inona ny natao fa raha miteny ianao zao hoe miteny ianao nay reny fonjyreny angefa tamin'ny pas angatahana hoe nanao mifonjana mersetosy ianao mersetosy anefa tany anandro président tany amin'ny pcd ny mafaly olivier nefa navoaka vola tamindreny dia nakaiza zany vola tamin'io fa zao nareo lazavo ao anatin'ny anareo a to misy vola navoaka andreo hoe anaovana inony ohatran'izay le izy hoe ny olona ny nanao an'izy a ianareo no mivety ny zavatra atao ka somary me anao na matsiaro anao me fa nify dia tsy maintsy me anao ary mampanohy politika anao a mampanoro anao dia miteny inony reto atao ndreto e fanjakana manao inony reto ka izay no lazaiko amin'ilay izy hoe mitodika tamin'ny hoe ohatra fotsiny zao nyresahana hoe nanao fitsidihana zany hoe tamin'ny ankizy zany hoe rentrée scolaire ny ankizy fa tsy haiko izay teny andorany fotsy maly dia nidina filolam-bahoaka hony teny andorany fotsy gaga ianao tady dio tsara fa omeko anareo voaka malagasy fa ny atsasana tsy fantako na firy taona fa nimerina andorany fotsy mihitsy no nilaza sy ny député atsimindranona andorany fotsy amin'ny RD fa nahazo 3 milliards voalohany dia nampiana 2 milliards faharoa nanaovana fitosika fameno a akoatra mivary sy ny karazany zarainy zay no mena fa inona loatra le ao ve misy inona sa ao ihany ny vahoaka sa
reo ny filahna fa tsy voafolaka reo fa tsy maintsy zanaky tady reo na mpanohatra daoly ny akabetsahany eo andorany fotsy de tsy maintsy tambatambazana ahoana nanaovana anreto fa tsy maintsy zaraina zay tonga de moalina le filo mialatsiny anao andreo la filo lanim-bahoaka ho anao ministre fampianarana ho anao zay nanotrona anio fa tsy maro malahelo ny tena gaga hoe propagande sa mbola propagande mbola tsy fahihany ve nefa efa nitiansaina foany ty aiza milaza ny zavatra tsy filaza ny tsy filaza de natao teneniko aminao de maninona le fampidirana misy budget misy ministre misy laminasa natao a tamin'ny resaka fampianarana de isaky mandeha anao de zay tany andehananao reo menakavy de anareo mpampianatra frame reto fa zay ny mahatonga an'lehibe ny tanàna sy le député miteny hoe mba ho ampidirina frame madaoly fa ny any amin'ny de eo anao de tonga de nareo ato rehetrarehetra de ampidirina frame daholy laminasa fampidirina frame nefa zay eto de manetsy ansain'ny mpampianatra rehetrarehetra fa maninona no atao an'izany a fa mba inona zany ny olona reo olona nampianatra firitaona miandry mbola contractuel miandry voaviana tany aminay milazany hoe anaky 5 nampidirina anaky 5 nampidirinareo de ny sisa zany kosaon'olona daholy mialatsiny amin'le fitenena kosaon'olona daholy reo olona rehetra mpampianatra reo fa tsy mamalala marary sy mangery firy azy a fa fotsy tao amin'ny fampianarana io ny volony antitra tamin'io fiainany nrefa hatramin'izao a mbola reny nataon'ny filoha hoe nareo etandorano fotsy sy manodidina atongotsimon-drano entina melezana fa hoe be mpifidy a tsy nahavoly heride tamin'ny fifidianana ino ny anakany sénateur de izay no entina milahana indray n'le vahoaka hoe ianareo atatsimon-drano ray manontody de zao a ampidirina daholy metra ampidirina frame daholy zany a fonctionnaire daholy ny mpampianatra rehetrarehetra de mioraka le vahoaka mite azadino tsy fantako le zay ngamba zay le hoe le banky foy be sy ny tanarenina tsony fa efa mipetraka ny avolodra ngamba ohatrany tamin'ny andro président Ratsiraka de za tany namohana vola rehetra tena miasa zay zany no miverina ankehitriny ny zavadrehetra moa efa miverinberina ihany rehefa mizavatra no mamerina miteny hoe ohatrany nanahaka na de hoe tsaky popy tamin'ny président mialatsiny manolona lany tamin'ny président Ratsiraka ny fiainany tamin'ny président Ratsiraka tamin'ny andro socialiste no averina hoentina indray a fa tsy nahavony zavatra nentina nykolokoloana tany frantsa nentina de tsona vazaha be dehibe ny anao andreny emindreny ngatany nisy gasy fa renyle olona vitsivitsy reo ministre nentin'ireo a reo le ministre importation importé de tonga de napetraka ianao mitondra an'izao a ianao ministre ny anina fa tsisy nahovoka nanakay satria tsy mitovy ny any ohatrinona ny karamaraisiny a ohatrinona ny an'ny ankizy ianao aty zavatra kiraro io de mamena hoe izara kiraro nandorany fotsy ody inona toreto reto fa nga zany fa inona ke rehefa manao anao de ohatra natao président Vanomana zany mba zavatra atao zavatra zarena ankizy scolaire de manomboka makany amin'ny ankizy makany mikely indrindra na tsy miankina io na miankina amin'ny fanjakana de tonga de mahazo ndagno anatin'ny herinandro mahazo daholo ny vahoaka zana-bahoaka malagasy rehetrarehetra natao ny fanondrenana sekoly ny CG na lycée de ohatrany renina natao reny ndray tonga de mahazo any ambanivohitra rehetrarehetra any natao daholo ny akanjo de ohatrany reny fandrenay a ohatrany hoe ny anina ny tetehaka be debout na ianina ny mpampianatra taona ny tale taona nanohana tsaratsara koa de avy nga député manohatra reto avy ny anaran'ny olona nanohana sy nanohana anao nga président tamin'ny fifidiana reto ny listanay de reo a miory akanjon'ireo voaingana nge zao voahita tany farafagnana ngamba izy iny raha matoa député mialatsiny manonanao fa hoe tonga hoe anatitra tsy anjarany député manatitra an'izany raha aloha le fanjakana hiasa raha misy ny zavatra toko misy programme zany fa tsy anao a mbola mametraka le akanjo volomboasary be dehibe tsy zany nentina io no le vahoaka nefa tonga saina amin'izy any aminay ngamba efa be dehibe ny nanary akanjo loha teneniko aminareo zany satria tsy natao an'le izay le fiainam-bahoaka de mijery ny maizy azy a mijery ny masoa azy ito sao de mbola mitodika inkeo zavatra eno zany ary fantatra fakomaly zany fa nga tale général nyetra de nanizingizina
soka raha tsara ny sofinao ry tantsaha ho anao any ambanivoatra rehetrarehetra fa mianjady aminao koa ny fitakiketra zay karakaray ny aty ambony aty ministère finance zay nyteneniny dia zay nyetra maly fakomaly fa tsy maintsy manana etra ara-dalàna daholo ny isam-batan'olona rehetra any ambanivoatra rehefa mandoa etra foana matoa izy mandoa moreto ny zavatra vita atao hoana no anaovanao any hoe tsy maintsy manana carte statistique ny tantsaha tsy maintsy manana olona so dia efa makany aninona reto fisainanareo ahoana ny vola ny vidina ovina vidina karoty kely raisibika io nisy ataona no azy volyavitra kotetianao andeha hiakatra anamboatra ny taratasy any amin'ny fisika izy any rivomamo ndefa izy any anina tsy malalalongo no mipetraka zay zany vao afaka hoe tena tsy mbola izay isika fa velogny commune hitakany rehefa napetraka zany fa tsy anareo alohany rehefa tsy mitako ny commune izy ihany ny vereo fa rehefa fatana zany fa tsy ampidirina amin'ny zavatra tery le tantsaha ohatra ny ampidiranareo an'le pisinomby apely dofra tamin'izy nanaovana an'le pisinomby dia any aminay nakany amin'ina tsy misy an'izany any fisanandro sanandro dia velona ny sifle manenjikomby manarakomby zany ny asa ataony ambanivoatra mandagna raha milaza hoe mitatitra ny ministèran'ny tsaiko nareo menakavy ao anatin'ny fitondrana ny akapobeny mihitsy fa milaza fa mety ny fiainana ambanivoatra tsisy misy fandripahalemana makany aninona fa renao mahita anao isanandro jareo rehefa milanja azo izy mitanja tehana iny amoron-dalana manaraka ny route nationale manenjika tsena ty ameritsitosika manenjika tena mbatondrahavavy minatsy mahatrany akakiny faratsy-hoany reny le olona very fananana miasa mitadiny ny ombony fa zay izy fa le mpitona fanjakana sy le olona napetraka zay matimatesa andoavana vola be andoavany etra zay lazaina fa hoe mpitandro filaminana manenjika miarana nalakely zay no nataony fa tsy niaritreritra nyreny tompolasy tompovavy tsy tapitra le zavatra resana vao mahita koa anao zao vao maly resaka décentralisation dia gaga anao amin'ireo sénateur fa donc raha sénateur tsy nanahirana atao anatin'ity resaka lalam-panorenany ity dia efa manao descente dia anao balarory tsy maintsy niona taiza nisy an'izany rika sénateur tsy misy an'izany fa manaonao foana tsy ao amin'ny sénateur mihitsy mamoaka teto-bola ho an'ny décentralisation fa efa nandinitsy zay fa tonga atao mivazaha ny ambassadeur ny amerikana ny tasaina atao daholo dia hoy zay makany aninony ty lalandrangady koa zay le izy dia mitanisana dia le olona dia vanidika tonga dia mianahana fotsiny fa ny olona ny mahalalanga sénateur fa dia menany zavatra tsy mety azy anaovana lay rivotofotra marivotototra lazainareo fa ny ambassadeur ny ona tamin'ny anina tamin'ny ny amerikana ny allemana ny anina fa anaiky fa hanampy anareo ary ny teti-bola dia karakarainay ao amin'ny fangahanao ny teti-bola mpanjakana anga ao amin'ny sénat taiza nisy an'izany fa ampianarino ny ankizy dia mbola kely ny atineko ampianarino ny ankizy dia mbola kely dia ampianarino ny sénateur aloha alala zavatra zay vao midina manao descente milaza ny zava-misy inona ny andraikany dia inona no atao hoe teti-bola dia avaiza moany ny anjaranao manaraka ohatra ny ataon'ny député hoe inona ny tsy mety any ambanivoatra any amin'ny commune rehetrarehetra any satria zay miaro andreny ny ataonareo fa tsy milaza ny hoe anomana teti-bola ka hitady partenaire dia hitady an'izao fa hoe any amerikana nampy efa vonona nampy ny anina nampy tonga teto dia homalindray tonga tany andrefana tany atsimo andrefana taninay ny Suisse fa tonga dia amin'ny heritaona dia tonga dia vita ny rano rahalahy reto andray fino reto ataondreto tsy zany le tsy milaza fa mitondra vazaha ianareo makany dia hoe tsy maintsy tonga dia rapisy dia antsisy an'izany raha ny vazaha nentina ve tsy be dia be nefa nentin'ny président lanim-bahoaka nareo io fa io izy nilaza fa rehefa tsy vitako amin'ny volana janvier ny lalany rentrée dia miala tsy manao politika tonga dia aorondra agnaty ny entana fa tonga manana olona manana zany hoe teniny lehilahy zany lehilahy no miteny dia tonga dia hoe zao
de teneniny iny de aiza malala menatra le vahoaka aloha miala tonga de miteny tsy vita le tsisa le vazany entiko tany a namodoza daholo fa lasa nody banque mondiale nody ny FMI zany nataona zay ny zavatra resahana fa le olona raha ohatra gnaka ny eritreritranao hoe sanatria zay ngamali sanatria mivava nefa mety marina ihany fa le 73 mahery tay 73 kilao nieritreretina anaovana andrena aingana ampidio any ty de rehefa tonga any de ampidino makatia fitsio le fananana de reny nanaovantsika asy eto zavatra natonga tamin'ny bois de rose zany io vidanana tayary vola vidanana andreo fitaovana ho amin'ny maramila izao nga mbola tsy fantatra antanina nisy foloalinda misoratra amin'ny fanjakana malagasy fa reo fotoanao samy misoratra amin'izy zay mifantatra zay ty nofantatra zay tsy fantatra rehefa mivoaka reo ny ata malagasy hoe miverina ny ata malagasy reto fitaovana nampidina tsokosoko reto de anyvoaka malagasy zany le izy a tsy tadira zay ny teny hoe aonla inona ny ombo maty fanena hoanina de mihino an'izay le zavatra misy hoe tonga eto reo fa fitaovana ho an'ny maramily reo zany fa azy atao sakobokomana ny zavatra metimety matsiaro ny tamin'ny zoma ihany a tamin'ny zoma ny tamin'ny sabotsy aloha teniniko aminao fa teny amparvy tamin'ny 73 député non tsy tamin'ny 73 député fa namoaka zahay a raha vao vita ny fifidianana teo amparvy grand écran ngeda be namoahana reny doublonce rehetrarehetra namoahana vory vahoaka teo reny de gaga ianao fa misy olona reo zany le mercenaire misy enda izy vazalava be ohatra ny endrikendrika sovle izy na tsaiko reny fa hita reny teny amparvy tamin'ireny le famoahana lisy mpifidianana natao tao amparvy reny ny voaka malagasy zay tonga tao nahitany reny fa ohatra ny reny no mame baiko sody reny ava izy reny anopetraka amin'izy ary miasa amin'izy reny satria niatrika tsy tokony hiditra ao anatin'ny tolomahoaka ny vazaha nefa atazanao vazaha ty hoa ohatra ny anahirany ty tolony ty fa satria efa mivadika tsy efa lasa midepasena zany tsy hoe depasena fa ny tolo miara manonja zay reto reo tsika menakava zalahy tolona miara manonja mitolona foana ny tolo mandeha foana anaovandra tsika tatitra vaoka ohatran'izay lazaiko zay fa efa mandeha amin'ny zavatra hafa ny fandehan'ny tolona amin'izao fotoana ka oka tsy fanena migasy reny de efa milaza oka kosa aloha miala tsiny satria olona tsy fatampivina fa ohatra ny reny manosika an'le maramila anototra tsy mendrika na nizy moa totra ny zanary ny tena ampiasain-dralahy reo lolo lazaiko marina fa raha eto mbola miala tsiny aminareo namana sy tapaka rahalahy miara miasa aminareo foana fa tena milasa tolony zandarma zany a ity tolo-mahoaka ty miady amin'reto vahoaka reto miala tsiny a tsy tokony ianao an'izay nareo satria raha izay nataon'ny lehibe anareo a de aloha izy anao ny ataony any fa tsy ampiasaina amin'izay kosa ny zandary fa ny zandary de miaina to aminay any ambanivohatra miaina ny fiainam-bahoaka manontolo miaina amin'ilay mivady amanjana miaraka aminay fa lasa tafahoatra le izy satria nampidirina amin'izany hoe lasa ny anaraka n'le lehibe le lehibe efa tonga de fantatra hoe manana ny etikany izy hoe nanomboka 2010 a de niaraka tamin'ny président lanim-bahoaka ty foana ary tsy miala amin'io satria tamin'io tsy fantatra zay ny fanarahana tao de nitaritiko tany a ny ekipako rehetra nanaraka azy ary tsy maintsy makato rehefa zany miteny de makato reo na inona teneny fa de tsy manaraka tsy maintsy manaraka an'ny filoha lanim-bahoaka de zany nentina nanaovana an'le izy malahelo amin'le izy satria tsy tokony zay satria misy rahalahy koa tena rahalahy tena fianakaviako ao anatiny nefa no ny baiko de tsy maintsy mandeha na inona misy zay ny tsy maintsy nyaina de reny nentina nanaovanareo a nanaovana ny zavatra tsy mety manjary vohosim-potaka ny olona anao servisy ho an'ny tanindrazana sy le zavatra nentina anaovana an'le hoe fitiavana tamin'izany nge nefa mipotra mbola mitako foana ho anareo lehibe reo be kitana rehetrarehetra reo anareo mbola mipetraka tao préfet voronareo tao préfecture préfet de police niaraka tamin'ny préfet de police reo nareo tamina nienjika tamin'ny vahoaka mbola reo daholo tsisy niala taona nyray aravareo ny tena ady
nanonga mpanjakana tamin'ireny tamin'ny 2009 reny reo nareo de reo nrenareo ambony latabatra manao pakady anampitehana ny tontolona ataony reto Miara Manonja reto fa reto veny milaza azy ka tena hoe mahereto mandaka reto angetsy le Miara Manonja ny tsy manana ny ninny député Sitlone eny an-tanany de ny mba fiadiny eny aminy de isamboadiny aloha apetraka aminareo ary lazaiko amin'ny vahoaka eto fa nitotra ratsy ny fitondrano izy teto Antananarivo mba taizany napetraka zany hoe samboady zany fa hatramin'izay izay fitondrana mitondrana teo fitondrana inona kolerany de tsy maintsy nametraka samboady napetraka samboady ny député Antananarivo miara mitambatra na inona tokony de miaraka fa tamin'ny fotoana ty tsy mba nisy an'izany foana satria asa tsy fantarina hoe matanjaka loatra ngamba reto any reto ka tsy aza metrana samboady reto Miara Manonja reto Miara Manonja izy ka atahoana ara fa izy te hamoaka an'le zavatra nitonomana atao mifahanifahana izy te Miara Manonja hamoaka ny zavatra misy mampijaly an'reto mpiray-tandrazana reto zany mety tsara ianao mety mahafinaritra anao fa aloha veritreritra mahazo an'ireo tantsara reo aloha veritreritra mahazo an'ireo olona mipetraka amin'ny tanàna ivo reo zay mifanenanao eny an-dalana de aretina ohatra makarary fony mijery hoe fa maninona nataon'izao le malagasy ka raha hiakatra arivo indray vidim-bary de ahoana indray no aleny amin'izany ho any aninona satria ny saraka tsara fa tsy mahazo tomobile sasana kely eny amoron-dalana nefa androany ingamera satria nataony ensika adala mihitsy mpanasana tomobile eny direny zany reny nge manasa tomobile vao mahazo ray kapoka mahazo roa kapoka telo kapoka ho an'ny vady aman-tsana de inona zany no an'ireny arivony kapoka fa miakatra izy io de ohatra ninona ny ainan'ireo vahoaka reny ataon'ireny mpitarika reny za tsy mitantara nefa nampalahelo ahy reny hoe mba mitotosika manosika sarety mivaritra de izy ange tsy mangalatra mba vola kely any aminy nampediny ivarotana n'ireny mananasy zavatra hoe tatosika amin'ny sarety reny nanaovana azy de ohatra ninona zany ny ainan'le vahoaka malagasy ny orinasa atao mikatona be deabe anao mikatona satria tsisy tsony le tia rehefa hidiko le robinet de ho any aninona reo raha vao midiny reo de akany aninona zany reo zaza malagasy reo nge nanana ny fiainany za teneniko anao fa maro be de ny fiainana tamin'ny 2009 niaraka tamin'ireny jaune France reo ny aina daholo ny rehetrarehetra ny aina mpanofatrano ny tompotrano ny aina mpampianatra ny sekoly ny aina ny rehetrarehetra zay satria nanambola le mpiasa tao amin'ny jaune France fa no mipitehanareo tamin'ny 2009 le jaune France niala daholo le olona niala tany amin'ny tranony nenany mba nanana salon tsara tarehy tany amin'ny trano tany satria nety le fiarena tamin'ireny tamin'ny resaka goa fa rehefa mipotika reo le fiainam-bahoaka de reny izy reny ny efarany eny amoron-dalana sisa any friperie mamelona sinoa varotra kiraro tota zany sisa ny ainan'ireny antanioan'ireo manaova statistika de manaova recoupement eny an-dalana hoe izy avy reto varotra reto fa ireny le nampijalianareo sy ny ravana tamin'ny 2009 nanapitehana ny agoa de mitoy ankehitriny io ary mbola itoy zany le satria tsy ho zakan'ny olona ngeo io raha 5 000 tena tsy zaka io asa tsy fantatra inona ny velomany inona ny ainany ahoana le zavatra misy fa le amidy azy le saosy ny vidanana azy tsy misy inona to mandany anao makany ambamboatra fa ohatra mitanitana fotsiny mijery fotsiny de hoe zara mahita venao hoe mividana clarinety de sasehana clarinety io nasinamena boanjo entina tsy fantatra hoe eran'ny sotrona atao anatiny io de io no fatotrako fekely entina mody zany ny ainana ny ambamvoatra am'izao fotoana zao mandany anao amin'ilany atsimony manontolo rehefa tsena de zarany izy amidy paraha kely ny anina ny siramamy afatotra amin'ny zoron-dambo mahazo kely ny kafe kely afatotra amin'ny zoron-dambo zany sisa iainany any ambamvoatra ore olona so de mba tsy rariny fa diso tafahoatra ny ataonareo nareo nge efa fantatra fa manany maizy azy tolo reny ny tenenin'ny olona fa hoe tsara ny andafy tolo mianatra ny andrala maranga izany amin'ny sekoly tsy mba sekoly ordinaire fa sekoly amin'ny enjana indrindra satria zay le fiainany zay ny nahatonga azy karama anamboarana any fa zay azo eto de tsy mitodika fotsiny afarany hita amin'ny zavatra zala mialatsiny aminareo mpiara tika miresaka tanto Miara Manonja ty resaka lalamby ty efa nitakiko hatry ny ely io
mba avoy mangarahara ny lalamby malagasy na chemin de fer fantatra tamin'io de patrimoine malagasy io any malagasy amin'ny Madagasikara nefa lasa voazarazaranareo izy avy ny actionnaire nahazo an'io miresaky nareo fa anao gara ny lalamby tompokoa de fahafantaranay satria fa namidinareo mitenena samy mijoro eto fa tsy lafo a ny gara tenery Larby fa ngagarany Larby tsy misoratra eo mba jereo ny olona ndafina firy-taona tamy 1900 ny anareo a mipotena le sotoavana fampidirina ny vazaha aloha ipetrahany sinoa aloha impanana ampanankarena de lafo a ny gara teny Larby de laza anao fa anao gara iny akoron-drano amin'ity tramway a zay tramway mba angatahanay ato fanazavana le tramway tam 2009 nampidiry président Valmanina zao nisany a de nakany ninona nanaovanareo an'ireny avy eo azava ny resaka de ho ampiasaina tsy mampanininy samy fahafantarako tamin'ny tramway a de hoe resaka iny de énergie satria ndray mandeha ny Suisse nandeha courant fa le anankiray tsy maintsy ampiasaina gazoil satria eto raha ny délestage ko inona no ataonao amin'ny courant ampiasainao azy eto de zay zavatra misy ahafantarana an'izy zany hoe nakaiza faharoa ny gara rehetrarehetra aloha fa ny lalamby-pirenena de patrimoine ny fahafantarana azy fa tsy hoe anaovana gara etsy amorona kondro moa tsy anakany akaiky ambomanambola de mijanona re sorano zay zany le fahafantarana azy de tokony sokatra lizy avereno a avoay aloha le izy mangarahara zany ny tany rehetrarehetra ny tany chemin de fer lasan'izy ny lalamby lasan'izy satria tadidiko tsara mihitsy a na midirana ny train fitonana tasantsy reny avy amin'ny Tamatavy na nampitehana hoe be loatra le zalamanambola mba te mitona citerne de aloha ampidirina le train rehetra reto mazaka be de hoe sady mora de nzay nandraisanareo a lizo a ataonareo vazaha modomiady a nefa marina tsy maintsy alazainy eny ny zava-misy satria efa député tamin'izany nafatarana ny lizy hoe lasa Madarel de nivana Madarel de zay le chemin de fer fa iza dino a ho anao zay nitetika nanapotika sy nitetika anakarena amin'io lalamby-pirenena io reo malagasy reo de ohatrany tamin'ny 47 reo aiza dino zany ny lalamby rehetra taty Afrika de tamin'ny 1960 olona nanaovana azy ary ny raibe anareo ny anareo mety tsy misy fa nareo to vazahazaha daholy fa ny raibe ny malagasy ohatrany 1947 rehetra de sady voajapo voarora voarangotra nanao an'ireny toneliny ireny sy nanao ny lalamby satria voatresy anaovana an'ireny tovy tany Afrika mihitsy ohatran'le asa fanandevona nanaovana azy a fa hoe hojanona anaovana ny lalamby-pirenena ny tonelina rehetrrehetra hitanao reny mety ny dadabe anay na ny dadabe tsy fantatra tsony a fa tsy fantatra tsony moa fa zao ohatrany tsy fantatra tsony na ny 47 fa tsy fantatra hoe inona fa leranga président Lamboka moa tamin'izay tadidiko tamin'ny teteza mihitsy amilazany hoe anaovana trano daholy a tany Moramanga izy ny teny tamin'io a tany Moramanga fa ampitsy atseivo azy zay anaovana trano daholy a zay kangasisana anamborana tsy fa tsy be dehibe izy ireo anaovana trano fanitso ara-dalàna fa tsy fantatra izy hatreto a ho anao député Moramanga mba takeo amin'izay hoe nakaiza daholy le zavatra fanarahana ny lazaina tamin'ireny sa lasa balarora fanao ankehitriny ny takina zay ny any tena takiko hoe ndraindray rehefa malagasy na avany ninona anao na avany ninona tamin'ireny de nenjehan'reto a vazaha reto nampakarina niakatra nakany andeha anamboatra ny lalamby iady be tsy fantatra na firy maty tamin'ny fanaovana toneliny ireny fa ankehitriny de nareo no mitavana azy a Madarel izy ny actionnaire ao anatiny a ohatran'inona volam-panjakana ampidiry Madarel anareo ndray ry zalafa amin'ny manaraka manao misimisy a de samy hotratra ny rapitso fa rapitso moa zany a misy zavatra hoentsika efa mandeha any a de hoentsika eo makatelina tompoko la sora tompoko dia faly miarabany vahoaka malagasy indray zay menao zao fandarana Miara Manonja zao a ny tenako dia solombavambahoaka Jery Randriambolaina solombavambahoaka voafidy tao amin'ny district Navaradrano anisan'ny zavatra mampalahelo koa raha ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy satria raha nieritreretina ho tatitra ny atao a dia
fisamboana sy atao hoe fanagadrana olona tsy manatsiny. Anisan'ny voateny tamin'ireny ny anarako ary tiako no mampafantatra eto a fa io colonel Fanombo io a dia mpanolontsainako. Normal be raha ohatra ka mifandray telefona zay satria tany amin'ny toerana nisy azy tany raha sendra tao anatina toerana fisakafoanana izy niaraka tamin'ny namany dia nahitany zavatra nitranga rehetra nanodidina ny toerana io a dia niteny izy niantso anay izy hoe izao Andriamatoa Solombavamboaka ny zavatra misy aty a dia rary nihitsy satria dia mpiara-miasa akaiky izay. Kanefa noho ny zavatra nitranga taorian'izay dia nolazaina io olona io fa nizara vola. Nolazaina io olona io fa nanao mifandray manokana tamiko a dia ny tenako naniraka anazy ihany koa. Tiako mampafantatra fa zavatra tsy nisy ary zavatra tsy nataonay a ny zavatra entina hampanganany olona ary dia mampalahelo ny atao hoe fanagadrana reny olona tsy manatsiny reny. Eto dia tahiteny an'ny zay tompona andraikitra ny vatana momba an'izay a olona tsy manatsiny reo ka mangataka tsisy fepetra ny mba hamoahana an'izy ireo a tsy misy atakandro ihany koa. Mba eritrereto raha fianakavianareo, eritrereto raha amin'ny toerana misy anareo, raha zavatra tsy natao nefa dia entina anasoketana olona. Mba raiso ny toerana misy an'izy ireo hoe mba eritrereto raha nareo no voan'ny zavatra ohatran'izao koa any ariana any a tsy ho zakanareo le izy. Ka zay no antony tsy maintsy nandraisan'ny tenako fitenenana satria na ny anarako raha dia sanatriavo na afa-baraka ny tena, olom-boafidy ny tena kanefa dia alaina baraka amin'ireny tambadrotra serasera reny, eny amin'ireny aina manjery reny. Ary mba tehiteny koa hoe aleo re olona ho anareo mpanao gazety a mba atao tsara ihany ny fanadiadiana fa tsy tonga dia miteniteny foana amin'ny zavatra izay mety tsao, miteniteny foana amin'ny zavatra mety tsy voahevitra kanefa dia zavatra tsy misy akory ny zavatra avoakanareo eny. Ka dia izay no antony hoe andraisako fitenenana eto ihany koa. Ary raha ny zavatra misy amin'izao zavatra iainantsika izao dia mampalahelo satria ny tenanay raha nanao ny Miara Manonja io dia tena hiady amin'izany atao hoe zavatra tsy rary, ny hiady amin'ny zavatra tsy mety ary tsy fomba ny Miara Manonja ihany koa, tsy fomba ny atao anatin'ny RMDM na ny vondron'ny mpanoatra ihany koa ny tondra fanakorotanana. Ary efa nasehonay zany teny amin'ilay fitsangatsangana teny mihetrika Sina reny, efa nasehonay zany teny amin'ireny tatitra izay nataonay tany amin'ny faritra maro, anisan'izany Tamatave, Majanga, Atsirabe, anisan'izany ihany koa Fianaratsoa. Tsy nisy fanakorotanana ary zay no ataovana antsoava aminareo mpitandro filaminana ihany koa satria raha ny zavatra nataonay nge dia mifampiresaka taminareo foa zay, mifanena foana tsika ary nareo raha no miteny aminay hoe raha asanareo zany tokony ho ataonareo zany kanefa noho ny baiko azonareo na noho ny atao hoe tsy fantatra hoe inona re zany azo lazana azy hoe baiko izay dia manatateraka an'izay nareo kanefany a eritrereto tsara ihany, every tsara ihany fa anatin'ireny olona enjehanareo reny misy fianakavianareo anatin'ireny, mety misy vady aman-janakareo anatin'ireny kanefa dia mety misy ray aman-dreninareo ihany koa ka dia mba eritrereto tsara ihany satria raha zavatra nasehonay dia tsy nisy fanakorotanana, tsy nisy zany fizarana vola zany. Ary raha tiako miteny aminareo fa raha izany manam-bola ho zaraina entiko anaovana sosialim-bahoaka fa tsy entiko anakorotanana firenena. Dia izany resaka rehetrarehetra mandeha zany a no antony anazavan'ny tena fa tsy nisy zany fizarana vola izany a ary mbola manazava ihany a fa mpanolontsaina manokako mihitsy a io olona zay nikatrainareo io. Tena mazava be mihitsy hoe fampiantso atariby zay a amin'ny zavatra nisy teny akanja tany a na zavatra nisy a tany anatin'io restaurant io a dia niantso azy atreny brigade criminelle, brigade de recherche moa zany mialatsiny mbola mifandray tamiko olona io hoe député voatazona aty a
nefa zavatra tsy nataoko a fa noho izany antso anao a de lazain'ireo a izy zany nentina hitazomana anazy hoe fampiantso député sy andriamatofanomboa de zay ny hitazomana anazy ka te hiteny amintsika hoe mifampiantso zay noho zay antony manokana fiaraha-miasa zay a fa tsy nisy tompoko ny fizarana vola tsy nisy tompo ny fanezana toromarika zay entina anakorotanana ka dia efa tonga eto ihany koa ny namana solombavam-bahoaka mety ray anitra razafy manatsoa ka dia omeko azy indray a ny fitenenana dia mirary soantsika rehetra mankasitraka tompolahy de mankatela tompoko vavy. Mbola manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'izao zoma maraina izao misaotra ny député Jeria zay nandray ny fitenenana teo ary nitondra ny anjara birikiny fa kopakopa tanana ho antsika rehetra zay mihaino an'izao fandaran'izao amin'ny ty andro ity. Kopakopa tanana ho anareo rehetra zay anaty tomobile, any anaty taxi be, anaty taxi brosy, ianareo rehetra any an-tsena any ary fantatray fa dia maro be ianareo amin'izao fotoana zao manaraka tsy tapaka nyty fandarana Miara Manonja ity. Tsy misy tsy mihaino an'ity fandarana ity ary mabe fielonana ny fandarana mifanandrina amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Reny moa zany dia fomba fiadin'ny olona tsy mijery lavitra, fomba fiadin'ny olona tsy mampiseho ny tena matianina anazy kanefa izahay eto na tsy matianina amin'ny satria izay tsy mpanao gazety ny akamaronay dia vonina tanteraka hitondra ny hevitra ary afaka manao défi amin'izana iniza raha ohatra kosa ka atao zany. Ny zavatra tiana ho tenenina eto na de inona na inona zavatra mitranga na inona fandrahonana na inona antsoizay zay atao efa hitantsika moa ny fanapahana ny MBS amin'ireny canal sat reny, Star Times sy ny parabole. Hitantsika ny antsoizay zay atao amin'ireny brouillage rehetrarehetra reny fa ny tena fantatritsika ankehitriny zay fampitahorana atao amin'ny mpitarika amin'ny Miara Manonja. Araky ny efa niteneninay dia i maha-olombelona amin'ny mahanofo sy rany tena tsy maintsy misy ny fepetra zay raisina mba hiarovana amin'ny vatany tsirairay fa izany zavatra zany efa tsy atao makivy, tsy atao mampiemitra satria mijoro amin'ny famarinana dia izay no zavatra tsy maintsy tanterahana. Na eo ara ny fampitahorana araky ny voalazako teo ny mpitarika ny Miara Manonja indrindrandrindra moa zany le filazana fa ho samboriny ho vonony anaovana zao zavatra rehetrarehetra fampiororona rehetrarehetra zao ny filazana hoe misy convocation tonga ny an-trano hoe hatramintsika miteny zao aloha ny fantatray dia hoe nisy convocation zay natao ho an'ny namana zay amin'ny alalan'ny Facebook na any amin'ireny hainao manjery reny no afantarana anazy ho an'ny ministra Andrianjato manokana hatramintsika miteny zao dia mbola tsy notifié, mbola tsy nazo an'izany convocation zany izy fa eny amin'ny hainao manjery no ahenonay fa hoe misy convocation hoe de rehefa tonga amin'ny convocation faharoa na fanotelony dia hiditra amin'ny anaovana hoe avis de recherche sy mifisamborana. Ho an'ny namana Guy Maxime de toy izany ihany koa ny zavatra tena ho ampitaina afatra ho ampitaina ho an'ny tompon'andraikitra rehetra mpitandro filaminana sy ny fitsarana de zao hatramin'izay ka hatramin'izao maneran-tany indrindrandrindra fa ho an'ny firenena zay milaza fa mandala ny demokrasia dia tsy eloka velively ny fanehoana hevitra sy ny fitenenana fa tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Ny olona masamy joro fa hoe mpanohitra izy, masamy teny fa mpanohitra izy dia samy tsikery izay ary ny fitondrana milaza fa maripototra na stable ary matoky tena mieritreritra fa tena lany tokoa hoe bien élu fa tsy mal élu dia matoky tena dia tsy tokony atahotra an'izany mpanohitra sy ny tsikera ataony zany. Azadino fa ny antoky timma sy antoky maromaro dia ny joro ny teny fa anohitra ny fitondram-panjakana. Ka inona no mataitra anareo sy magaga anareo raha ohatra ka mitondra ny fitsikerana ny olon'ny mpanohitra. Zay no teneniko fa hoe tsy misy eloka mihitsy ary tena droit absolu
tatoato mantsy de nalazy ty resaka droit absolu ty fa tia tena zotoko zony ny mpanohitra ny pitsikera ny fitondram-panjakana zony ny miteny ny zavatra misy ary zony ny midefendre ny position ny mpanohitra tsy natao isolelaka ny fitondram-panjakana tsy atao iborosy kirarina ny mpanohitra tsy natao mihitsy izy ikopakopakafo amelona ny fitondram-panjakana oka tsy ho adininareo zay ka raha ny faneho-kevitra liberté d'expression liberté d'opinion zany liberté fondamentale zany voaharo ny lalam-panorenana zany voaharo ny pacte zay nisoniavin'ny Madagasikara zany voaharo ny déclaration droit de l'homme zany ka zay no zavatra ho tenena hoe satria ve nitondra ny heviny hatramin'izay ny tato Miara Manonja dia nampirorona lazaina fa manao incitation à la haine lazaina fa manao diffusion de fausse nouvelle lazaina fa manenjika ny rakoto sy rabe fa rehefa nareo ny mpitondra amin'izao fotoana zao sy ny hainao manjery manohana mitonja no miteniteny foana manao affirmation gratuite manompa manozina miantso mihitsy ara ny olona amono anay de inona no ilazana an'izany inona ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana sy ny mikirakiran'izany hatreo amin'ny fitsarana manina manao deux poids deux mesures toy izany hatrany mahagaga mihitsy n'le fomba fisainana ary zay moa le taratra ny fomba fitondrana zay le reflet n'le fomba fitondram-panjakana zay fanenjehana tsisy faran'izay no tiako isarian'ny saitsika rehetra fa hatramin'ny omaly fakomaly nandeha tany amin'ireny tambajotra serasera reny ny feo ny ina moa zany vidéo na ny feo na ny audio ny feo any ministry ny serasera amin'izao fotoana zao tamin'ny 20 octobre 2014 zay ny tabataba tsy misy ohatr' zany ny kikika ohatr' zany tsisy ohatr' zany tsisy tsy naheno zay nahitan'ireny orona-peo tao anatin'ny Facebook sy tamin'ny internet sy ny YouTube rehetrarehetra reny zay nylazany raha mato ministry ny serasera tamin'ny 20 octobre 2014 tamin'izy mbola nanohitra ny filoham-pirenena tamin'izao fotoana zao io moa samyme amin'ny zavatra mitranga hoe naniady tamin'ny filoham-pirenena io izy tamin'izany fotoana zany ary nialokaloka tany amin'ny ambasady tamin'ny fotoana nanaovan'ny mpitandro filaminana fikarohana sy avis de recherche sy nanaovana arrestation anazy tamin'izany fotoana zany fa ny resaka fidinana an-dalambe no nyresahany tamin'izany fotoana zany hoe droit absolu ozy izy ny fidinana an-dalambe c'est un droit absolu midina an-dalambe droit de manifester droit ny citoyen rehetrarehetra ozy izy no midina an-dalambe ka tsy tokony sakanana hidina an-dalambe to mibojatofiny nataony tamin'io tsy nisy alalana fa dia manao ririndasa tsy sarona ary araky ny teneny komaly zao hoe ty mpitondra ty amin'izao fotoana zao a dia manana aretina mitaiza le aretina mitaiza io de tsy mety voatsabo tsy mety sitra ny fanafody satria miverimberina foana ary izy menakafy dia mifandimby amin'izay aretina zay sady aretina arety mifindra le izy a no arety mitaiza satria ny zavatra ianenjehana ny Miara Manonja sy mipanohitra amin'izao fotoana zao no nataony tamin'izany fotoana tamin'ny 2014 zany no natao tamin'ny 2018 zany dia adiny daholo zany rehetrarehetra zany hoe raha nidina teny amin'ny 13 mai tamin'ny 2018 ny 73 député ny député mapara niaraka tamin'ny député rehetra dia adininy fa tsy nisy autorisation kely nahitina teny amin'ny 13 mai raha matoa ministry ny serasera koa toy izany koa tsy nisy autorisation natao tamin'izany nitarika ny olona andeha ho ambojatofo teo amin'io faritra io miaraka tamin'ny fiarakodia miaraka amin'ny sonomobile fa nitabataba tamin'ny radiony tamin'izany fotoana zany hoe tena zo fototra ny fidinana eny an-dalambe ny faneho-kevitra dia maninona amin'izao fotoana zao no adino zany ninana ny voamanadino satria efa tsara toerana de manao tsinitsinina n'le voaka malagasy manao tsinitsinina mipanohitra manao tsinitsinina mihitsy ny liberté fototra ny zo fototra manitsakitsaka n'izany
liberté fondamentale izany. Ary raha milaza moa le ramatoa tamin'izany fotoana zany, milaza izy fa izy dia anisan'izany jurista zany, nanao an'izany nianatra an'izany lalàna zany, dia raha tena nanao an'izany lalàna nianatra an'izany lalàna marina zany tokoa izy, raha tena manana an'izany diplôma zany, raha tena manana an'izany fahaizana izany, de tsy teniteny foana amin'izao fotoana izao. Ny olona nianatra lalàna, ny olona jurista mahatsiaro foana amin'ny fotoana rehetra, na efa retraité ary izy, ny kely ny anarany tsy mety adino mihitsy, ny kely ny tiako tenenina dia ny base ny droit constitutionnel ary ny droit individuel, ny droit azafady, ny droit civil sy ny droit civique. Zany rehetrarehetra zany tsy adino zany na dia antitra ary na efa lehibe ary, fa tsy hoe rehefa mahazo toerana na enitaona na fitotaona teoriana dia adino hoe misy an'izany lalàna fototra zany, fa rehefa mahazo toerana dia miova ny langage, miova le lalàna. Zany rehetrarehetra zany tia nampatsahivina antsika rehetrarehetra hoe zany ny fomba fisaina le fitondram-panjakana, zany ny fomba fitantanana ny firenena, dia tsy magaga tsika rehetrarehetra raha mahita fa de vilalana tanteraka tsika amin'izao fotoana zao. Ny zavatra mbola tiano tenena satria na de mandeha be ara ty fotoanandro ty, na dia zomasady ara ny andro, rapitso dia fa hierina ny herinandro nanaovana niny etsika tamin'ny sabotsiny. Ny zavatra hitatsika dia fahombiazana tanteraka ho an'ny mpanohitra iny, satria image positif ho an'ny mpanohitra de zao hoe tsy nitondra ny olona natao sorona na nonentina, natao nalatsadra na natao zavatra hafa ohatrany nataony mpitondra tamin'ny fotoanandrony tamin'ny 2009 reny. Fahombiazana ho an'ny mpanohitra ho an'ny Miara Manonja ny zavatra mitranga iny, satria nahitany zao tontolo zao na ny malagasy na ny any ivelany na ny haino manjera any ivelany ihany ara ny resaka an'iny, ny abibina zay saika nataon'ireo mpitandro filaminana efa nisy ampahany zay hitatsika, satria ny sary tsy de hita zay tsy de mivoaka loatra tsy naseho ny haino manjera, dia ny fikasitahana na nireny olona tany amin'ny toerana tany ambadimbadika rehetrarehetra tany, ny fidaroana na ny famelezana tamin'ny baton na kasihana tanana mihitsiny olona zay misy tamin'ireo olona reo, olona sendra mandalo, mety misy koa le bado, le olona mijery fotsiny le hoe curieux amin'ny zavatra hita, fa ny zava-doza indrindra de zao tsy voalaza, tsisy niteny mihitsy hoe misy naratra tany, tsisy niteny mihitsy hoe marary ny olona tary, fa ny hitany rehetra kosa dia nisy fisamborana olona, nisy tondromolotra be dehibe tao. Ary zay ny tiako soritana mihitsy ny androany hoe ay ve ka de ianareo fitondram-panjakana sy ny mpomba amin'ny fitondram-panjakana no nanakarama olona, anondromolotra zay olona mandalo, manao affirmation gratuite, zay ny nanakaramana anareo. Dia maika mihitsy no miteny fa dia ny olon'ny Miara Manonja no lazaina fa nizara vola tary tetsteroa, aika ianareo ke ny tena nanao an'le izy, ary mporofo nge hita daholo marobe ny sary, marobe ny video amin'izao fotoana zao zay tonga ampelantananay, fa misy olona zay azo sary manondro hoe iny anankiray iny sambory, ry sambory, ianareo rehetrarehetra zay nanao témoin, faux témoin, nanondro tondro olona ohatrareny tadio, fa maro aminareo no azonay sary amin'izao fotoana zao. Na teny amin'ny lalana tany tsara lalàna zany, na tany analakely zany, na tany amin'ny restaurant zany, na tany amin'ny pavillon zany, maro ianareo voarainay sary, ka de efa mampitandrina anareo zay, fa tsy petra-potsiny, hitanay daholo ny misy anareo amin'izao fotoana zao. Fantatra ianareo fa no karamaina, de nanondro tondro, nanao tondromolotra olona fotsiny. Nisy olona nanao akanjo menamena na nanao polo menamena, nisy soratra Miara Manonja, nisy ny samborinareo amin'izy 12 menada, fa maro tamin'ireo koa tsy nanao na akanjo menamena ary, araky ny teneniko ia hoe ny fanaovana akanjo menamena na ny couleur rouge dia droit zany, zony tsiraray manao zay lokony tiany anaovana, tsisy nanenjika anareo nanao ny lokonareo de nenjena hoe nanao ny akanjonareo de hoe samborina. Samy manao zay tiany io a, samy fampafanajany zay couleurany io,
fa nareo ny tsy matatiny nanaovanay ny Miara Manonja ho menamena dia tsy zakanareo le izy ary efa nytenenay hoe io ny savidina manokony couleur menamena io. Misy moa miteny hoe couleur antime io okitsika tsy hitondra ampifandrafy sy anao an'izao zavatra affirmation gratuite zany fa ny safidy ny loko menamena zay satria menamena ny témoin eraky Madagasikara. Menamena ny zavatra rehetrarehetra ary rehefa tezitra ny olona, rehefa en colère dia mivoaramena ny olona. Rehefa lany ny lasantsy ka tsy mety atosika tsony, tsy mety andeha tsony ny fiara dia menamena ny témoin. Rehefa masaka ny voatabia lasa menamena izy zay. Rehefa masaka manga, misy manga menamena nge miandry anazy mihitsana fotsiny sisa. Zany rehetrarehetra zany no natonga anay nandray ny olo couleur mena io. Ka rehefa tsy zakanareo le izy dia anareo zay. Fa le fisamborana sy tondromolotra zay nataonareo kosa, misy olona tena innocent, misy renim-pianakavianao, misy ray mpianakavianao, misy olona conseiller technique ana député zay nolazaina fa nizara vola. Olona any amin'ny restaurant ve nolazaina fa any no nizara vola. Olona manana maizy anazy zany colonel zany, c'est un officier supérieur, malala n'zany éthique na piasa miaramila zany, manana ny asiny zany ary manaja ny mahazany officier supérieur zany. Ka tsy mampino mihitsy ny filazana fa officier supérieur, colonel retraité dia andeha hizara volana amin'ny restaurant, na dia olona farany tsy saina raha tsy eritrihany tsy hanao zavatra ohatr' zany. Maika fa olona colonel izy dia hoe any amin'ny restaurant no samborina dia hoe nizara vola. Zany le accusation gratuite zay ataon'le olona tsy manjary. Fa le mpitandro filaminana koa moa anatin'izay mbola mapetraka fanontaniana satria misy aminareo reny dia zay tena midote ary tena miteny mihitsy zay fa misy tsy miaramila tamin'ireny, misy tsy mpitandro filaminana reny. Omaly efa niteny hoe ny mpitandro filaminana ny tena vrai militaire na gendarme na polisy izy na miaramila manana ny kopony volony io. Tsy mbola nahita hoe miaramila na polisy na gendarme manao tenue dia volony lava. Zay ny zavatra voalohany. Mbola averiko eto hoe omaly zahay hitanay daholo ny sary, mbola andala ny mpijerevana ny sary sy ny vidéo rehetrarehetra zay. Fa reny miaramila asa misy valo folo izy teo amin'ny esplanady nandendeha teo amin'iny Analakely ny manoloana ny FJKM iny, manoloana ny ina moa ny anarany io Tahalarariasina. Tsy nisy olona vory tao fa zareo azo sary manokana fa ny abeany, karurany, ny gabariany, lavaranjanana be dia mieritreritra zay fa tsy malagasy reny. Mieritreritra zay fa tsy malagasy reny. Ny lokon'ny tanan'izy rehetrarehetra satria tsy takona ny tanany fa boritanana no akanjo nanaovany. Akanjo vaovavao no nanaovany. Tsy misy soratra na polisy na gendarme na inony. Tsy misy écusson. Reny olona reny dia mampanahany tanteraka mihitsy ary zay mieritreritra fa vahiny reny olona reny. Ary zay nahazo information sy renseignement amin'izao fotoana zao recoupé fa tao amin'ny hôtely anankiray eo Akorondrano. Amin'ny fotoana amintsika miteny zao dia tsy misy vahiny mipetraka amin'ny hôtely zany satria officiellement de hoe midy ny sistany. Gaga izahay hoe misy vahiny mitovy tsisy valaka amin'ireo olona nijoro teo amin'ny esplanade reo mipetraka amin'ny hôtely io. Tsy hanao publicité ny hôtely io fa tonga dia mahafantatra tsika. Hôtely eo Akorondrano eo, malaza ny hôtely zany, hôtely lehibe. Amin'ny fotoana tsy fisian'ny touriste no misy an'ireo olona reo ary tonga dia hitan'ny olona rehetra hoe hafahafa na ny paozin'ireo olona reo satria miaraka daholo zareo, lavaranjanana be ary vahiny. Dia coïncidence ave sa ahoana no mahatonga an'le olona ry amin'ny hôtellerie mipetraka nefa midy ny sistany officiel ara-pomba official sy ny fahitanan'ireo olona hafahafa tsy ohatry ny malagasy tery amin'ny esplanade tery Analakely. Tsy basy mipoaka teo Analakely, tsy vato no natsipy, tsy tomobile may, tsy trano vaky,
tsy magazin vaky na nisy nandroba kanefa nampisehonany reny dispositif militaire goavana be ohatra reny le viteneniko foana iaho hoe tena image très négative ho anareo mpitandro filaminana. Mampalahelo le izy, mampalahelo satria zany mpitandro filaminana zany de manany toerana misy azy. Le miaramila kely, le élément nalefa teny, le tena vrai élément régulier, le tena hoe mpitandro filaminana manao ny asany sy ny terena ny asany na ny baikona nanao nireny asa reny, mampalahelo ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria tafiditra ao anatin'le gony be anankiray daholo hoe lasa ratsy ny image zany mpitandro filaminana zany. Kanefa tsika mahafantatra fa ny vadin'ireo mpitandro filaminana reo ao anatin'ny vahoaka nge, ary misy am'ireny ara no miaraka am'tolona miaraka amintsika reny fianakavian'ireny mpitandro filaminana reny nge maro be koa no miaraka amin'ny mpanohitra ary miaritra ny zavatra tsy mety rehetrarehetra. Anisany mameny information rehetrarehetra sy ny proof ao anatin'io ministerany fiarovam-pirenena reo fandraisantsika teto hoe nisy PGA tsy voaloha ny ZRPS sy ny zavatra tsy voaloha ny indemnité an'ireny miaramila na ny mpitandro filaminana mandeha tsy azo reny indemnité d'alimentation tsy azo reny, ny resaka recrutement engagement ny miaramila, ny fanaovana kolikoly hoe mahazo 30 mandoa 30 millions FMG na 6 millions d'ariary mba hahafahana manreo engagement. Zany rehetrarehetra zany nge anisany mampanonja ny ty fandarany ty satria ny olona tsisy mahasamy teny an'izany. Izahay no mijoro manao solo vaika any akalana, misolo vavanareo miteny an'izany zavatra mitranga zany. Ka androany miteny hoe ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia ao anaty jadona ary manao pratique terroriste. Ary hitatsika amin'ny fomba fanao hoe samborina ny olona de hoentina any amin'ny fitsarana dia misy baiko miainga any, tonga dia MD daholo reo olona reo. Tsy misy mihitsy ny fieritreretana hoe mamodika fiainan'olona nge ty mampiditra olona any amponja ty. Liberté de manifester ozy izy raha matoa serasera ministre ny serasera, c'est un droit absolu. Ka reny olona reny misy ny tsy nanao manifestation koa reny olona reny satria norarana le manifestation. De inona zany no azo ikalifiena n'ireny olona samborina reny satria tsy nanao manifestation kory izy fa mbola nijery satria nanotoerana nalera tsy azo nidirana kory. Tany a petite vitesse izy ny samborina, tany etsena petite vitesse ny sasany samborina. Hita tsara, misy vidéo tsara nanondron'le olona nindrangà nanao akanjo menamena iny hoe iny olona nandeha normal zao le olona, tonga de mibedain'le mpitandro filaminana de nataony tamin'ny tany de samborina de iny dia garde à vue ihany koa. De rehefa nalefa tany amin'ny fitsarana izy 12 menada de tsisy famindra-pona kely ary MD daholo any tany mora daholo izy rehetra. Misy am'ireo olona reo mpanamboatra t-shirt, mpanamboatra tenue de sport, mpanamboatra maillot, tsy malala an'izany olona zany nga Michel. Dia gaga izahay hoe anisan'ny samborina teny tsara lalàna, de nanisan'le nidéférena tao am-parquet de nampidirina ponja. Tsy malala an'izany olona zany raha ny monde ny mpanao rugby, ny monde ny mpanao baolina manao an'izany asany mpanamboatra polo, mpanamboatra maillot, mpanamboatra akanjo survêtement zany olona zany, na ny mpitondra fanjakana ary maro aminareo no mamikomandy amin'ireo amin'ny Michel de nampidirinareo amponja. Anisan'ny namanareo ihany koa io rehefa misy zavatra ilainareo anazy satria manampy anareo amin'ireny fanamboarana ny t-shirt anaovanareo propagande sy anaovanareo an'ireny oeraoeranareo reny. Zany hoe le olona mivelona amin'izany asa zany, tsy manavakavaka fa tonga izy de ohatran'ireny olona rehetrarehetra manana ny zoany izy ary mananjo hijery ihany koa ny zavatra misy fa nisany nampidirinareo any amponja. Misy ray mpianakavianao
lasa gadra politika tsy fidin'ireo olona reo, mbola miantso ny namana rehetra ifanometanana iray intsika rehetrarehetra anampy an'ireo fianakavian'ireo, anampy an'ireo namantsika izay nygadrain'ny fitondram-panjakana reo, ary tsika mbola mitaky foana tsy misy fepetra ny amoahana an'ireo olona reo. Aza mifaninana amin'izany manao alternance any amin'ny fonja zany, mety hotorin'ireo olona reo androany fa mety ho anareo rapitso, ary nareo rehetra samy manakavana daholo, samy marary ny havany io, samy marary ny zanany io, fa tsy hoe rehefa ny anareo ny kitihana dia marary kokoa noho ny hafa, fa samy marary ny zanany io, samy marary ny havany io, dia mba metaiza eo amin'ny plasin'ny olona rehetra. Zany filazana fa hoe migadra zany araky ny teneniko foana, zany fandefasana olona ny ampigadrana zany dia anisan'ny famonoana olona zany, dia ny dikan'izany mamono olona ianareo mpitondra, mamono ny fianakaviany nareo, satria ireo olona reo ny pilien'ny fianakaviany. Misy amin'ireo nge tsy miasa tsony dia tsy mihinan-kanina tsony zany ny fianakaviana, tsisy fidiram-bola tsony, dia zany ve dia mahafaly ianareo, dia mihevitra ianareo, dia nidingin-dramo, dia nanao fety, nisotro whisky, nisotro champagne, fa dia hoe naomby ny hetsika nataonareo tamin'ny zoma, tamin'ny sabotsy farany teo, tsy manakana ny mpanohitra ny anao hetsika manaraka indray ary miomana ianareo eto indray zay dia miteny hoe ho avy indray izahay, ho an'ny mpitondra, ho an'ny préfet, ho an'ny mpitandro filaminana, ho avy indray izahay, dia avoay daholo indray ilay dispositif militaire anareo, dia avoay koa ny vola indray koa, zarazarao indray ny vola, omeo vola mpitandro filaminana, dia omeo vola koa ny olona sivila manakorotana ohatran'ireny nataonareo tamin'ny sabotsy ireny. Manamboly ianareo ankehitriny, vola vaizy io fantatrefa tsy avao anatin'ny loi de finance io, mbola ho an'ny taninana zany ny mpitondra fanjakana ianareo, satria mpanatanteraka no resaka eto, ary tadidio fa solombavam-bahoaka mpanaramaso ny mpanatanteraka no miteny. Tsy rariny zao zavatra mitranga zao, vahoaka malagasy itsika rehetra mila mijoro, itsika rehetrarehetra, ary mila midenoncer, ary mila manohitra amin'ny fotsika sy ny aitsika manontolo io. Eto dia zavatra irahantsika rehetra amin'izao fotoana zao dia hoe libérer Madagasikara, tena hoe afao Madagasikara amin'ny jadona, afao Madagasikara amin'ny dictature zay ataonareo, afao Madagasikara amin'ny fanaovana tantely afadrakotra, afao Madagasikara amin'ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra ataon'ity mpitondra sy ny akamakamany rehetrarehetra ty. Mandra-pahoviana ny azakatsika rehetra n'izao zavatra mitranga zao, voaroa taona no mitondra izy, zao ny zavatra misy, mbola aiza zany raha ohatra ka mitoy zao fotoanany zao atsika rehetra mirahiny-tsika rehetrarehetra, mila mitsanganytsika rehetrarehetra, ary mila manohitra miaraka ny zavatra tsy rariny amin'izao zavatra mitranga zao. Anisan'ny tsy rariny anisan'ny tsy rariny izay hitatsika dia ny fitsiny kere any amin'ny faritra atsimo io, miatra ny tsy rariny, miaritra ny tseran'ny aina ny vahoaka ny atsimo, vita ny sinema sy ny oeraoera zay natao fitondram-panjakana, 15 andro raha nisy nanaovana an'ireny karavanina zay nanaovana sinema, dia nampisehoana nanaovana communication ho an'ny any ivelany fotsiny, mba ahafahana mahazo financement, tokony hanampiana ny olona tratry ny kere any amin'ny faritra atsimo. Gaga zahay amin'izao fotoana zao fa tsy misy zavatra concret, tsy misy zavatra mitoy zay ataon'ny fitondram-panjakana, raha tsy misy n'ireo firenena avany ivelany, firenena ivelany manampy an'ireo any atsimo ireny, dia mampalahelo dia mampalahelo ny zavatra mitranga any amin'ny faritra atsimo iny. Raha tsy misy ny Amerikanina, raha tsy misy ny PAM, raha tsy misy ny firenena hafa, raha tsy misy an'ireo organisme iraisam-pirenena hafa ireo, dia tsisy mijery ireo olona tratry ny kere ireo. Mijery variana dia variana ny tenako nahita ny tatitra zay avoakany any amin'ny PAM, efa miantso vonjy mihitsy manao alerta hoe
raha mihoatra ny raha oarina tamin'ny situation tamin'ny janvier tamin'ny heritaona ny situation amin'izao fotoana zao any amin'ny faritra atsimo iny dia efa niakatra efa hoenipolo isan-jato a ny zaza tsy ampy sakafo tratry ny kere mbola zaza fotsiny zany resahany zany eto a fa tsy miresaka hoe ny ponina ray manontolo mbola ny enfant tratry ny malnutrition ny resahany io hoe misy zaza mila hovonjena farany aingana any tandonondoza ny zaza madinika ary fotoanany zany amonjenandreo zaza reo volana janvier ka hatramin'ny avril zany tokony misy mesure be deaibe raisy ny fitondram-panjakana fa fitondram-panjakana aleo ny manenjika amin'ny mpanohitra tia Tananarivo na any amin'ny renivohim-paritany zay misy hetsika ataon'ny mpianatra reny aleo ny manenjika an'ireny toy izay mikarakara ny tena anjara ndraiky zany fahefana paratanteraka zany avela ho fatiny ny olona any atsimo avela ho an'ny olo-kafa no manao ny asany zany nge asa tena asa tokony ataony fahefana panatanteraka zany mamonjy ny piray tanindrazana aminy zany mamonjy ny zaza zany ny vahoaka any atsimo zany ieninay tena hoe mampalahelo de mampalahelo ny zavatra mitrangany ary mesarotra de mesarotra ny kere fa inona nataon'ny fitondram-panjakana rehefa anao cinéma sy anao show up fisesehoana dia ataony io mandritra ny 2-3 andro 4 andro tapabolana raha misy fa rehefa aveo rehefa tsy misy tsony zay dia ohatrany namany tsy misy ary ohatrany sanatria ohatrany tsy malagasy tsy eto Madagasikara ny olona any atsimo any atao farahidiny atao faralahy ary mampalahelo no nahita maly safakomaly no nahitako an'iny tany anaty tambajotra seraserany hoe misy reny mpianakaviana ny kiloka mivarotra anyzana amin'ny menada tena loza nge zany reny a miteny an'izany mba misy reny marobe ao amin'ny fitondram-panjakana io za aloha de tsy maheno mihitsy hoe inona ny asa ataony ny ministera amponina amin'izao fitsika miteny zao inona ny ataon'ireny ministera misahana n'ireny sakafo reny zavatra ahafahana mamonjy ny any atsimo reny fa vaky ny foko mahita hoe reny mpianakaviana mivarotra ny zanany 20,000 ariary 2,000 ariary na marotany any zanany satria tsy vitany tsony tena zava-doza nge zany tena zava-doza menaky ny aina amidy ahafahana mahazo vola mbola misy ohatr' zany ihany ko eto Tananarivo dia misy reny manary an'le zanany satria noho ny fahasairanana tanteraka hoe tsy vitany tsony le zaza mba hitenenana amintsika zany hoe ny any atsimo ny any kere any atsimo loza tena efa miatra tanteraka fa efa Madagasikara manontolo nge ny misy kere sahirana mahantra de mahantra tena hoe en situation d'extrême pauvreté Madagasikara fantrana tena lalipaka tena farak'izay mahantra malagasy fa ho an'ny mpitondra le izy de izareo manankarena any aminy tsisy mahantra manontany ny ory vola tsy lany lanina ny sakafo tsy lany lanina dia ohatran'ireny ao anatin'ny Tour d'Ivoire amin'ny teny frantsay ao anatin'ny chateau dia ao izy menakavy a tsy mahatsapa ny fahorian'ny vahoaka tsy mahatsapa ny zavatra misy any ivelany any ny image Madagasikara nge dia ohatran'ireny tany Somalia sy tany Etiopia tamin'ny 4 taona lasa raha mbola zay mbola kely de tsaroko tsara zany hoe maty ny anohananareo tena skeletika daholo ny zaza ny olona tamin'izany fotoana zany fa aiza zao zany Somalia zany Etiopia zany anisany tena hoe firenena émergent aty Afrika modèle zany Etiopia zany zay nisiny ohatran'ny kere any atsimo amin'izao fotoana zao Madagasikara tamin'izany anisany nanampy zany Etiopia sy Somalia zany nitondra ny anjara brikiny tamin'izany fotoana andro zany niaraka tamin'ny Nations Unies niaraka tamin'ny Union Africaine nanao tolotanana daholo zao rehetrarehetra eran-tany hatramin'ny famoronana hira ary natao manokana fitatavam-bola tamin'izany fotoana zany hira nalaza mbola tsara
ohatra ny lasa ireny hira reny ohatra ny mety ho atao an'ireny kereany atsimo reny fa Madagasikara aiza miemitra de miemitra any farany tena gisitra noho ny fitantanana tsy mety atao an'ity fitondram-panjakana ty rehefa mitenen'izany de lazaina fa manao incitation à la haine amin'ny président république na fitondram-panjakana zahay teo isamborina nareo satria zay no tsy zakanareo fa iza ny andrasana itenen'izany rehefa ny vahiny rehefa ny Africa Intelligence no mitenen'izay na ny Mediapart na ny France 24 na ny TV5 Monde no mitenen'izany dia koropaky nareo rehetrarehetra rehefa teo ny Miara Manonja no mitenen'izany de lazainareo fa manakorotana anareo ary manao incitation à la haine zay manao incitation au trouble kanefa vaovao mitovy no avoakanay manina tsy amoahanareo koa amanaovanareo convocation koa reny mamoaka vaovao ohatra reny manina tsy anaovanareo avis de recherche koa reny raha ohatra ka zany no izy même les mêmes informations no avoaka fa ny eto amin'ny Miara Manonja dia anaovana antsojay iampitahorina esorina ny immunité parlementaire tsy maninona efa tenenay esorina ny immunité parlementaire satria ny solombavam-bahoaka zany amin'izay fotoana zay efa tsy manao ny asa antsony efa misy ny solombavam-bahoaka efa tsy manao ny asany satria na nitatitra raha tsy ataony amin'ny toerana misy anazy ohatra zany ny solombavam-bahoaka amin'ny faritra Atsimonenke misy an'izany ao anatin'ny faritra misy Kerenge zany Ambovombe Ampany Bekily Ambosary misy député daholo enge zany misy député zany tokony anao tatitra zany hoen'ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy ny vahoaka ny fidy anazy tamin'ireo faritra reo fotsiny tena hoe tatitra atao hoan'ny vahoaka malagasy ampahafantarina amin'ny malagasy rehetra fa misy kerehany inona ny fandraisana andraikitra ataony fahefanam-panatanteraka inona ny mouvement ataony ihany mandava taona hialana amin'izany kere zany inona mesure araisiny fa tsy hoe mitapabolana izy manao caravane du sud de vite zay dia mangina daholo le député lozany le député sasany manenjika ny anao manjery aty Antananarivo manasoaso miaro le fahefanam-panatanteraka miady manenjika an'le député an'ny mpanohitra samy manao ny asantsika fa aloha samy tsarainy vahoaka ihany koa lasa ny député mpanohitra ny manao tatitra la placenareo hoe zao ny zavatra misy ihany fa tsy hainareo tsy hainona feo de zay ve lazaina fa manakorotana rehefa mitenen'izany hoan'andriamatoa préfet mbola lavitra de lavitra ny dian'ity Madagasikara ty satria mpitondra tsy manana vision no eo ary ny mpanohitra efa nyteny foana hoe raha tena le mpitondra tena manana vision tsara dia naka mesure pragmatique izy naka mesure réaliste izy fa tsy nentiny ty vahoaka malagasy ty nanidina teny amin'ny rahona teny zay kely nyteneniko tamin'ny malo za hoe manana rety mitaizako ty fitondram-panjakana ty hoentina manidina manonofy ary matory mitsangana daholo le vahoaka malagasy hoentina any amin'ny zavatra tsy ilaina no zavatra ho atao tsy zany resaka gasikara zany mamaika ny olona am'izao ny mameny kibony mahafaka ny anohanany sy ny fahantrano ny dadiaviny am'izao fa tsy zay tomobile zay tsy hoentiny makay zany zany gasikara zany ny mpitondra tsy manana zany realisme na pragmatisme zany menatra raha izany no mitenen'izany am'izao anatin'ny fahantrany olona zao fa mbola zany no zavatra resantsika ny resaka mpianatra eny université mbola faritra tsy mioany iny any amin'ny université Maninday de mampalahelo le zavatra mitranga satria rehefa avy namono olona tany Bariky tany amin'ny université ny Bariky Adimy dia nitady boky émissaire ny président ny université any amin'ny Tomasina ny fitondram-panjakana dia mihetsika koa ny any amin'ny université any Tomasina mampalahelo fa ny ministry ny serasera zay mpitondra tenin'ny gouvernement dia milaza fa hoe misy manao fitaovana politika ireo mpianatra any Tomasina de gaga zahay fa iza no manao fitaovana politika an'ireo olona reo fa iza no mitondra fa
iza no ny teny hoe voaloha le vola le boursa nalefa efa nalefa any amin'ny any amin'ny université any amin'ny présidence any université nareo ihany angeny mamono tena nareo e lazainareo fa efa nalefa tany le bourse zao mitovy daholo ny revendication ny université anakienina eto Madagasikara ny revendication mitovy de hoe bourse 4 mois sy équipement ny takinay de iza ny mandainga zany iza am'izay no mandainga mitovy ny zavatra takininy any Tomasina mitovy ny any Toliara nareo milaza efa nalefa any amin'ny présidence ny université vola zao vaky barara ray volana no bourse nalefa nareo tany amin'ireny université reny dia lazainareo fa hoe efa nalefa tany fa mitady bouc émissaire ny président ny université indray nareo am'izao fotoana zao de ny mpianatra ampedina amin'ny président ny université ka zay no teneko ia hoe iza no manao fitaovana ny mpianatra am'izao fotoana zao fa za mino fa ianareo mpianatra mahaiza tsara mandanjalanja sy manaraka ny vaovao fa aza miditra amin'ny piège ohatr'izany aza fitahana manaiky fitahana ohatr'izany ianareo fa izahay mafantatra fa ao any anaty loi de finance zay vola zay nalefa tetsyteroa dia mazavany eo fa rehefa tsy mahavaolana ny gouvernementa sy fitondram-panjakana rehefa tsy mahavaolana ny ministèran'ny enseignement supérieur dia ny fahendrena dia mametraka démission ihany aza miandray soron'ny olona hoa fa aleo a manajatena de miala de on sort par la grande porte fa rehefa esoron'ny olona zay na abrogeny olona de tadio tsara zay fa efa midina mivoaka amin'ny lavaka kely ianao efa mandeha any am'le petite porte ianao ny voninahitra zany voninahitra ao efa mirehefarehefa taritaritin'ny olona amin'ny tany zany zavatra rehetrarehetra zany tiana ho tenena de zao itsika rehetra dia mafantatra fa tsy zaka intsony zao zavatra misy zao miantso firaisakintsika fa androany manokana kosa de miresaka tsara hoe tamin'ny fotoanandro ny ministry ny serasera nitarika ny olona teny an-dalambe nafantatra fa tena zo fototra za midina an-dalambe zany ka hafa ny langage rehefa nahazo toerana dia zao averinay aminao io teny nataonao io averinay aminao io zavatra nataonao io dia aza sakanana intsony izahay aza sakanana intsony ny olona fa fakahita am'izay tsika raha am'izay ny zavatra mitranga ampy angamban'izay fanaovana tsinitsinina sy fanaovana tantely afa-drakotra amin'ny firenena ny fanaovana inona moa zany fanadinoana ny tantara zany ny finanana be loatra ny voamanadino ny aretina Alzheimer loatra am'izao tsy misy fanafany tsisy fanafody fanafany fa raha mbola tanora nefa tratran'izany de zava-doza tena zava-doza mihitsy fa aleo tsy mifanody fa ho an'ny olona tena tratran'izany aretina zany mampalahelo a ka aza maniry ho tratran'izany aretina zany satria tsy voatsabo intsony zany aretina Alzheimer zany aza manao ririndasa tsarona aza manao vaindraratsy marary fa tsika samy eto ihany ary tsy maintsy hifanenitsika na rapitso na rafaka pitso fantatray fa ao anatinareo ao a efa misy te hiala mafy araky ny efa nitenenina eo maly efa vaky ny sampo dia efa maro ny efa te andeha asasakana ny zareo rehefa te hialy marina fa hoe miaraka mihinana de miaraka misosy fa io misy responsabilité tsy ny tsiraray ihany ko fa misy olona eto manimba fiainan'olona amity managadragadra sy manao garde à vue sy manao anty fisambosamborana olona ity tadidio tsara fa sanatry mivavy tsika nomboka ifampisambosambotra tsika nge manana fianakaviana malala hoe atsy no mipetraka malala hoe ianina ny tena ho namana farany akaiky sisakaiza androany azao fa nahita tany anatin'ny tambajotra seraseratranjo za odry tao mivoaka tony sarisariny tony vadiny raha mato ministry ny serasera tony totra ny nareo saminareo ihany ny mamoaka an'le izy ao tsy maninona fa toizy fa tsara rehefa ny
saminy ao anatin'ny lapa no manao miady manao hoe valalakarina ohatra reny efa tsoelatsoela de irodana le fitondrana le izy moa efa fantatra fa manga efa masaka de masaka zany zavatra izany a ho atsika rehetra fampaherezana ho atsika rehetra misaotra anareo rehetra zay mitondra mbavaka tsy tapaka ary miantso isan'andro san'andro zay hoe isika rehetra mila manambatra ny vavaka mila mitondra mbavaka n'izao firenena zao hatramin'ireo mpitondra reo hoeto ambavaka hoetitsika mbavaka reo mba ho kasian'Andriamanitra ny fonireo mba isy fanamasina hiditra amin'ny reo olona tsirairay ireo isika ho atsika rehetra izany rehetra zany vavaka zany fa miady amin'ny ratsy sika rehetra miady amin'ny satana miady amin'ny maiziny-tsika rehetra reo ka dia zay no fandaharana zay anjara etiko amin'ity fandaharana ity androany fa omentsika ny namana indray ny teny a fa dia rapitso indray manao misimisy ary araky ny tenena teo maromaro reo pirofo zay ampelatanantsika mikasika andreo ministera samy hafa reo am'ireo zavatra tsy mety ataon'ity firenena ty tsika tsy tokony anadino fa ny tantely afa-drakotra dia mitohy foana hatramintsika am'teny zao zany fanondranana bois de rose zany mbola mitohy foana ny volamena mbola mivoaka ny vatosoa mbola mivoaka aza menatra aza matahotra ianareo atereo ty aminay mipirofo zay efa manao recoupement izay mahazo an'ilay information adika ambanana izy ty a dia zay no ametrahako veloma mandra-piona amintsika rehetra dia samy tahin'Andriamanitra daholo indray a mankasitraka atsika jiaby izay nandray anjara fitenenana teto tamin'ny Miara Manonja tamin'ny tianyany ity fisaorana bevata ihany koa natolotra atsika jiaby izay nanaraka sy ny eno izany tany an-tokantrano karaikaraiky tany mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby indray ary ny ekipa ny Miara Manonja ho amin'ny herinandro manaraka indray